Laya indrindra anao Jesosy, mendrika ny dia. Tao sandratsika ny tanantsika ty favakantsika amin'izao fotoana izao. Masina indrindra, feno fitiavana sady mandrakizay. Aleluia ho anao Andriamanitra. Andriamanitra tsara, masina, masina, masina ilay Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho avy. Enika ny voninahitra ao ny tany sy ny lanitra. Izao rehetra izao manaiky ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao. Masina indrindra ianao, voninahitra ho anao, ny fiderana dia ho anao, ny aleluia dia ho anao Andriamanitra. Fianao rery ny mendrika izany. Amin'izao fotoana izao dia amin'ny fofeny fifaliana sy fitiavana no hiderana eny anaranao Andriamanitra. Fa tsara loatra ianao, fa mendrika indrindra ianao, fa tsy miova raha ianao. Eny, mitoetra mandrakizay ianao. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tokana izay nafoy ny zanany, izay tiany indrindra ho famonjena anay. Misaotra anao izay Andriamanitra, fianao ny matoy izao anay. Eny tsara ianao, sady mpanao ny tsara ianao. Mandrakizay ny fiderana ianao, mandrakizay ny fanandratana ny anaranao, ho mandrakizay ao amin'ny fiainanay ianao, iankofanay amin'ny fotoana rehetra. Ianao ilay Tompo masina, raha sy ny toeranao amin'ny fiainanay Andriamanitra androany. Eny mandrakizay, manapahy eo amin'ny fiainanay Jesosy, fa tsy manana Andriamanitra ankoatranao izahay. Tokana ianao e Andriamanitra, fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao. Asandrato ny tana teny ny tsara ianao Jesosy. Magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Tsapidintsika ny tanantsika vehivavatsika dia anofahofa ny tanantsika hiteny mihitsy ianao, raha sitraka ao raha mety aminao teny mihitsy hoe tsara ianao Tompo, ianao mihitsy Andriamanitra matoy izao ahy. Tsy misy ezaka avaty amiko, tsy misy avy amiko Andriamanitra, fa ianao irery ihany. Eny ianao no natoy izao ahy, ianao matoy izao ahy Andriamanitra. Aleluia. Na ny fifoazana maraina ary Andriamanitra, na ny fahavelomana indray Andriamanitra, tsy misy avy aminay izany, fa ny fahatsaranao Jesosy no matoy izao anay tsirairay avy. Eny Tompo, eny Tompo, mendrika loatra ianao. Aoka ny lohalika rehetra andohalika eo anatrehanao. Eny Tompo, manaiky izahay Andriamanitra. Aleluia, aleluia, aleluia.
feno ivavaka ny vavanao amin'izao fotoana izao, feno fideranan'Andriamanitra ny vavanao amin'izao fotoana izao. Lazao hoe masina, lazao hoe lehibe, lazao hoe be famindrampo, lazao hoe famonjenanao izy, lazao hoe fahatsarana tapitrohatra amin'ny fiainanao izy. Fa ianao Jesosy no antony fiainako. Aleluia. Hoy Salamo fa 9:20. Salamo fa 9:20. Dia mivaky toy izao amin'ny anarany Jesosy Kristy. Ampianaro ny lalanao aho. Jehovah dia andeha amin'ny fahamarinanao aho. Ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao. Hideranao amin'ny foko rehetra aho. Andriamanitra Tompo, anome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho. Fa lehibe ny famindramponao amiko, ary efa novonjenao ny fanahiko, tsy ho any amin'ny fiainany tsy hita ambany indrindra. Andriamanitra, mampirehare mitsangana nohitra, ny pirehare mitsangana nohitra, ary ny antokony loza be mitady ny haiko, ary tsy mba hiveriny fa eo anatrehany ianao. Fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Todio aho ka amindrao fo, omeo ny herinao no manomponao, ary vonjeo ny zanakiny ankizy vavinao. Amen. Androany Andriamanitra, mitodindra Andriamanitra, teo eo aminao zay Andriamanitra, eo an-tongotra ao mandrakariva, fa ny eo amin'ny fanatrehanao ny fiarovana mafy ho anay tsiraray avy Andriamanitra. Voatahirina ny fiainam-panahinay aza, na ny ainay na ny safidinay, rehefa tafatoetra eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva izahay. Aoka tsy ho maika izahay nitodika any amin'ny zavatry ny tany, fa hiazakazaka sy hampiazakazaka ny masonay, hifantoka makany aminao mandrakariva Jesosy. Hitodika any amin'ilay mpanao anay izahay, hitodika any amin'ilay mpamorona anay izahay, hitodika any amin'ilay antom-pisinay izahay, satria any aminao no manana ny ampy izahay. Ianao no maha-ampy anay tsiraray avy, mety ny zavatra rehetra rehefa mifantoka aminao zahay, dia eto anatrehanao ray ndreto zahay. Mitondra ny tenanay, mitondra ny safidinay, antsafidy fanatitra velona, antsafidy tena ampiny havana. Vokatry ny fonay Andriamanitra no anakekezanay anao Andriamanitra. Tsy andro vovonana basy izahay na ambanana antsy vo andohalika, fa androany Jesosy tsy terena izahay, misafidy ny ankohaka eo anatrehanao. Rehefa tsara safidy aty ampanombohana izahay Andriamanitra, dia tsy ho diso safidy eo amin'ny mpamaranana miaraka aminao. Alleluia, alleluia. Eto anatrehanao riray ndreto izahay, mitondra ny fanatitra fisaoranay, fa mendrika indrindranao ny andray, ny dera voninahitra mandrakizay. Tô veritsika izany dia andaontsika rehetra hitsangana amin'izao fotoana izao raha sitraka ao, dia tsika hitsangana iaraka iretina zany hitra zany dia atoloron'ny tenanao ho fanatitra ho an'ny Jesosy. Ndreto izahay mitondra ny fanatitra fisaoranay, fa mendrika indrindranao ny andray, ny tena voninahitra mandrakizay. Alleluia. Vozinao isamaraina famindramponao, ny famindramponao sy ny fitiavanay, isanandranamiay milazako hoe ampanao ny fahasoavako.
fa isan'andro ianao fa isan'andro ianao miay milazako orampo anao ny fahasoavako ndraindray adinonay zany ndraindray variny izahay Jesosy ndraindray zay lasa mamelanja ny zavatry ny tany sy ny zavatra hatrehana mihoatra noho ny tokony fatohanay dia le eo ankaikinay mandrakariva ndraindray zay mety tsy tonga saina va manome voninahitra zavatra tsy izy raha tokony todika makany aminao dia ankalazanao Andriamanitra ndraindray zay mandany ny fijerinay amin'ny zavatra tsy mampandroso ny fiainam-panahinay Jesosy raha tokony ifantoka aminao zay ifamatorana isan'andro dia androany Jesosy ako tsaronay foana fa ampy ho anay ampy ho anay eny ampy ho anay Jesosy ny fahasoavana zay fa nataonao Andriamanitra Jesosy misaotranao ny amin'ny famonjenao ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindramponao ny amin'ny fahatsaranao ny amin'ny fanangananao ny amin'ny fampidinanao ny fitiavanao amin'ny fiainana tsiraray avy Andriamanitra Alleluia 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 oh 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 Mandrakiza Sesosio Apyayana Sesosio Tikuyana Sesosio Tikuyana 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 tsy mitady hafa ankoatranao zahay Jesosy tsy ny fahasoavanao ihany ny ampy anay Andriamanitra fa ampy anay ianao Andriamanitra ianao mihitsy Jesosy eny ianao Jesosy tsy manana zay Andriamanitra tsy mila raha tsy mitady ankoatranao Jesosy nilanao no mahatsara Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es.
que tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. près de toi. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Pour me saisir la main. Oui, Dieu, tu es. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es. Dieu, Oh oui, Dieu, tu le es. soutien de mon cœur. Près de toi, Près de toi, je me sens tout pour Yana, Noadia Kinani Fu, Arena, Sifana, Elite Social, Yana, Noadia Kinani Fu, Anila Nondu Matsara. Tupu Yana, Noadia Kinani Fu, Arena Kusifa Nanaku, Sesosio Yana, Noadia Kinani Fu, Anila Nondu Matsara. Anila Nondu Matsara. Anila Nondu Matsara. Tumpu yanao noadianki nani fuku yanao zany Jesosy are nakusifa nanaku Jesosy o yanao noadianki nani fuku anilanao no mamety ahy mamety ahy Jesosy ahy tsy misy toerana tena mety aminay a mihoatra noho ny eo aminao vao mahafantatra fotsiny zay vao mahatsiaro fotsiny zay hoe ianao no fiainako dia fifaliana be ny eo ao anatin'ny foko Andriamanitra fifaliana be ny anatin'ny fiainanay Andriamanitra anatin'ny fiainanay iray manontolo Jesosy anatin'ny sainay dia feno fifaliana satria manana antoka be zay hoe tsy misy fahoriana ao aminao tsy misy alahelo tsy misy ranomaso intsony Andriamanitra Jesosy aoka tsy ho adinonay mandrakariva fa tsy teny fotsiny ihany zany hirahira zany Andriamanitra fa tena efa fikasana ao am-ponao mihitsiny niaraka aminay any amin'ny mandrakizay zahay Andriamanitra mila mino an'izany fa efa manomboka amin'izao fotoana izao le fiainana any an-danitra any Andriamanitra dia le fifaliana tsy mety ritra eo amin'ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra isaky ny miry izay tompo ianao no andry ankinany foko dia aoka ho feno fifaliana eo amin'ny fiainanay Andriamanitra aoka nitavanay hanambara fitsikina mandrakariva Jesosy satria ianao no nampanantenanay izany fiainana izany alleluia aoka ho feno fifaliana ny fonao androany satria izany fampanantenana ny teneny Jesosy zany dia ho anao manokana mihitsy izy mihitsy ny teny le fiainana mandraky izay nefa vononao aisoanao tompo ianao
no andriankina ny foko arenako ianao Jesosy arenako sy fananako eny ianao Jesosy eny ianao no andriankina tsy maninona tompo aninanao no matsara ndraindray tsika mifantoka amin'ny arena diso ndraindray tsika mifantoka amin'ny arena tsisy dia lasa hoentin'ilay arena tsisy ny fifaliantsika fa rehefa tafafantoka amin'ny Jesosy tsika tsiraray avy dia misy fifaliana tsy mety miala zany ao anatintsika amin'ny fotoana rehetra ny olona mahita ranomasina mikatona fa Jesosy mampahita anao ranomasina misokatra ny olona mety mahita zavatra tsy eritreretina tsy tokony handalo amin'ny saintsika kristianina intsony fa tsika mahita ny tanany Jesosy amin'ny fotoana rehetra rehefa miatrika zavatra anankiray ny zanak'Andriamanitra dia mahita ny tanan'Andriamanitra mialoha antsika tsiraray avy ary afaka mihira foana antsika amin'ny fotoana rehetra ianao Tompo ny ankinako amin'ny fotoana rehetra ary anatin'ny zavatra atrehako Jesosy dia tsy hanambara akory tsy hampafantatra akory tsy ilazalaza mikasika ny zavatra atrehako akory Andriamanitra satria fandanimpotoana eo anatrehanao zany Jesosy tsy hampafantatra anao ny zavatra efa fantatrao Andriamanitra fa ny zavatra tokony avoaka ny vavako araka ny boky Isaia 43:21 dia miteny hoe za no fironinao mba hanambara fiderananao Andriamanitra fa tsy hampafantatrao ny situation izay lalovako Jesosy Kristy ampy Tompo malala ny fotoana rehetra tokony anokafako ny vavako sy ny foko hiderako anao amin'ny fotoana rehetra Jesosy ampy ahy Andriamanitra ianao Andriamanitra satria masina ianao Alleluia ataontsika iova fomba fijery iova fomba fanompo iova fanarandy mbola tsy nisy fotoana anankiray ka Jesosy nanome voninahitra situation zany fa amin'ny fotoana rehetra rehefa miatrika zavatra anankiray Jesosy dia manome voninahitra ny raha izy ny ahafantarana fa any Jesosy ianao dia izay nataony Jesosy izay momba ny Jesosy izay fijeriny Jesosy izay fanaony Jesosy ndao fanaontsika tsiraray avy mila zanak'Andriamanitra mirehitra any amin'ny toerana izay aniran'Andriamanitra antsika tsiraray avy mila tsika manana ny toetrany Jesosy mila tsika tsiraray avy maneho ny toetrany Jesosy eo anatrehan'ny situation anankiray eo anatrehan'ny zavatra mety mampandoalika an'izao tontolo izao dia tsika tsy mandoalika eo anatrehan'ny zavatra misy fa mandoalika eo anatrehan'ny Kristy irery ihany ny loalikantsika ny loaliky ny olombelona dia ny anotokana rehefa tena mandinika tsika ny loaliky ny olombelona ihany rehefa mandoalika dia mandroso makany aloha fa ny biby rehefa miforitra dia miembotra makany arina loalika zany dia endrika anankiray nomen'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika mihamandroso makao amin'Andriamanitra foana fanapa-kevitra isan'andro ny fandoliana dia fanapa-kevitra ny fivavahana dia fanapa-kevitra moa mbola miandro toroteny firy tsika vao hanapa-kevitra ny bebe kokoa ho an Jesosy miandro fotoana tahaka ny ahoana ianao vao afaka ny ametraka fotoana raikitra ionanao amin'Andriamanitra isan'andro fotoana roviana vao ametraka tsika ny importance an Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny fotoana rehetra ny ahafantarana fa tena zava-dehibe aminao lehibe aminao ny zavatra anankiray dia ifatohan'ny sainao alohan'ny atory ary ifatohan'ny masonao sy ny sainao vao mifo voalohany ianao dia androany aza vela izy zavatra ibahana sy aka-toerany Jesosy eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy fa dia ny fiainantsika ataontsika fiainam-piderana eo anatrehan'ny zavatra atrehana dia aoka ny voninahitr'Andriamanitra ao nasandratsika amin'ny fotoana rehetra tsy maninana tsy miova raha ny situation tsy maninana fa vao may ataontsika mafy fahamezam-boninahitra an'Andriamanitra satria tsy arakaraky ny zavatra miova sy ny tsy miova ny tokony fientanam-pontsika ho an Jesosy Kristy ny olona atao hoe ty dia tsy arakaraky ny zava-misy izay le hoe fitiavana tsy misy fiapetra fitiavana tsy mitady izay azy tsy vokatry ny fanomezan'ny olona ny anoloranao tsy tahaka n'izany nataon'i Jesosy tonga dia nanome na dia tsy mbola niomana ny anome kory ary ianao dia tahaka n'izany tokony fitiavantsika ny hafa ary indrindra ny olona mahay sy nandray avy amin'Andriamanitra no afaka manome sy mizara ny hafa ary anatin'ny zavatra rehetra izay miaraka hatrehana dia afaka mideritsika afaka manome voninahitra an'Andriamanitra sady mihira hoe masina ianao Tompo eny masina ianao teraiky foana ianao amin'ny fotoana rehetra masiny ianao Tompo tsisy toanao masiny ianao
ianao dia raha ho anao Jesosy. Andaony mba isaintsaina kely tsika amin'ny fotoana anankiray ao anatin'ny zavatra izay avelan'Andriamanitra mitranga eo fiainantsika tsiraray avy. Andao ny vavantsika zarintsika sahady izay izaranao ny vavanao amin'ny fotoana anankiray no tsy maintsy lasa teny avoaka ny vavanao amin'ny fotoana misy ny fahatereny amin'ny fiainanao. Raha sanatria miatrika zavatra mafy be tsika tsiraray avy dia tsy maintsy izay zavatra nizaranao tao amin'ny mangingina ny araka tamin'Andriamanitra no lasa endrim-piatrehana anananao eo amin'ny fotoana izay tsy maintsy anatrehanao zavatra anankiray. Andaontsika nazatra ny vavantsika idiran'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra. Tsy hanambara ny situation, tsy hanao description, tsy tantara amin'ny olona ny mamaika antsika fa ny amevon'andrin'Andriamanitra. Eny, tsy voatery ilaza n'Andriamanitra ny situation koa ary nitsika fa izy mahafantatra ny zavatra rehetra, na tsy teneny ny vavantsika dia mahafantany izany. Ary fahendrena lehibe ny hoe na dia hitanao ary ilay situation dia tsy menao voninahitra ilay situation. Ny hoe mame voninahitra dia manambara, mamerina, milaza. Fa androany atao sokafantsika ny vavantsika iteny hoe masina ianao tompo. Masiny ianao, ianao Tompo tsisy tohanao. Masiny ianao, ianao dia raha ho anao, dia raha ho anao Jesosy. Ndao totsika mafy an'izany masina ianao. Masiny ianao, ianao, ianao Tompo tsisy tohanao. Masiny ianao, ianao dia raha ho anao. Ndao ventsika any masina ianao. Asalato ny tanao dia meo azo voninahitra. Masiny ianao, ianao Tompo tsisy tohanao. Masiny ianao, ianao dia raha ho anao Jesosy. Lideranao mandraky zay ao, lalina pity eo akianja, eo akianjy zay akaky anao no mame dia. Lideranao lideranao mandraky zay ao, lalina pity eo akianjy zay akaky anao no mame dia. Eo akianja anao Jesosy. Eo akianjy, eo akaky anao no mame dia. Eo akianjy zay akaky anao no mame dia. Jesosy eo aminao ihany, eo aminao Jesosy, eo le mety indrindra, eo atongotrao Jesosy, eo le mety indrindra, eo le tsy hahenona feo hafa ankoatra ny feonao, eo le tsy ahitana zavatra hafa ankoatra ny fahalebiazanao. Eo atongotrao Jesosy,
eny Jesosy eo atongotra ao tompo manaiky zahay ny fahalebiazanao sy ny fiandriananao maniry mafy zahay Jesosy eo atongotra ao aleluia aleluia ndao tsika hietry eo anatrehan'Andriamanitra misy zavatra tsy afaka voaraintsika mihitsy misy zavatra tsy avelan'Andriamanitra ho azontsika raha tsy tonga eo amin'ny dingana anankiray tsika manapa-kevitra ny anafoana izay fitarihan'ny nofo rehetra tsy iainona dia kely azy fa andeha amin'ny fitarihan'ny fany masina amin'ny fotoana rehetra. Izay mahatonga amin'ny boky Filipiana 4:7 milaza hoe izay anova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny. Ao ambadiky ny fanekentsika hietry eo anatrehan'Andriamanitra no tsy ambaratelo ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra eo fiainantsika tsiraray avy. Tsy afaka ny sady hifandrombaka ny voninahitr'Andriamanitra sy ny voninahitra ny tenanao samy misy eo, fa tsy maintsy zasy ianao no manapa-kevitra ny anafoana ny momba antsika tsiraray avy mba hahafahan'ny voninahitr'Andriamanitra tsy maintsy miseho amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Manasanao androany tsy voatery andohalika ianao fa ny fonao ataovy tena mihetra anatrehan'Andriamanitra, tsy mitady izay ny azy intsony, tsy mametraka ny etahitanao ho mampiazakazaka anao isan'andro. Tsika tsy noforonina mba hiasa, tsy hanenjika ny zavatra ilaina isan'andro, fa reny zavatra reny dia afaka miara-miasa asoantsika rehefa mahay mitady ny tavan'i Jesosy tsika tsiraray avy. Afaka miseho amin'ny fiainanao Jesosy na miasa renao isan'andro, fa aza vela ny asanao no miseho amin'ny fiainanao, fa aoka Jesosy no hita eo amin'ny fiainanao isan'andro, mietre isan'andro, na mianatra foana renao dia atao vita fa Kristy miasa ao anatinao eo am-pianaranao, na manompo ary ianao dia atao vita fa Jesosy no antom-panomponao fa tsy le asa vita. Dia androany ataontsika hietry eo anatrehan'Andriamanitra, tompo androany tia Jesosy, tsy maninona Jesosy ataoko tsinitsinina ny fiainako sy ny tenako sy ny momba rehetra Jesosy eto anatrehanao. Tsy lako sitraka, tsy lako fity amin'ny olona Andriamanitra, satria fantatro fa ny teninao dia milaza fa raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tahaka ny manala ny tenako tsy ho mpanomponao intsony. Fa androany Jesosy tsy maninona izay fijery ny hafa Andriamanitra, satria na ianao rehefa nampanadino any lasako rehetra, satria ianao Andriamanitra tsara indrindra rehefa ao aminao dia efa niteny ianao fa olom-baovao tsy tahaka ny taloha, tsy ilay tsy afaka mandoalika eo anatrehan'ny olona, tsy ilay menatra rehefa mivavaka, fa efa hafa Jesosy, satria efa natsanganao Andriamanitra, satria ianao Andriamanitra no efa natoy izao nateraka ao dia raha tena nateraka ao marina ka tonga sainany amin'izany dia fomba n'izay niteraka anany tokony hoentiko Andriamanitra, fa tsy ilay taloha intsony. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zaza any Jesosy, mila mivavaka amin'ny fahamarinana Tompo, mila mivavaka amin'ny fanetretena, mila mivavaka amin'ny fanahy araka ny fitarihan'ny fanahy. Ny tena zanaka marina Andriamanitra dia manaiky tarihanao, manaiky ny torohevitra ao Andriamanitra, tsy mihevitra akory ny fisainan'ny olona hafa sy ny fietretan'ny olona hoe ahoana, fa za sy ianao Jesosy, tsisy afa-tsitsika sy ianao Jesosy, za dia ianao rery any Andriamanitra. Ny Tompo maniry Andriamanitra, maniry mafia uri Jeso Tompo ia luke wamba ni azu fi zalia now timi situera kafare zaite namamikyu ni azufi zali anau nufi aruvaku amputotry ny azo
Tuchiniazu zaini zaliana no itoerako izao itoerako azava mitavanao kadiako tsandranomaso ao Masu pitiana nida faguri tupu fakir kodiako tsandranomaso pitiavana Jarumasu pitiavana nitavakuri tupu afakeluka saotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay maniry zay tombo ny tafatoetra eo aminao mandraky izay Jesosy eo aminao zay alleluia 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 aoko tafatoerintsika rehetra eo fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra na mandeha na mitoetra na iza na iza dia aoka ho mpifamatotra amin'ny Kristy tsika tsirairay avy eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ataontsika hitehaka ho an'ilay mpamonjy ilay masina tsy miova mandrakizay izy memboninahitra amin'ny fotoana rehetra alleluia amen alleluia azazana ntiakao azazana ntiakao an'ilay Andriamanitra tsara sy mpanao tsara amin'ny fiainantsiraray avy mahazo toerana tonga eto amin'ny fizarana fiainana noho ny amin'ny vavolombelona noho ny amin'ny fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsiraray avy tsika resty taty iaina tonton Mika taty Lary efa ove misy teny zay ao amin'ny Matio ao alleluia efa ove taty iaina mandroso taty iaina fahasoavana sy famindrapo no anaraka azy nanaraka ihany koa amin'ny andro rehetra iaina koa fa tsy isika ny fidy an'Andriamanitra fa izy no nifidy atsika mety voafitina ao anatin'izay ny fijoroana vavolombelony taty iaina meo micro zavady voninahitr'Andriamanitra iry ihany taty iaina voninahitra ho an'i Jesosy iry ihany ny fotoana efa nijoroan'ny pasteur vavolombelona zany le izy fa za tsy teto fa no tany Majunga dia vao tonga dia avela ho an'i Jesosy ny voninahitra alleluia zany Andriamanitra rehefa mikasika fon'olona iray zany hoe tao anatin'ny fotoana fohy tany amin'ny avril de tamin'ny ty taona ty tamin'ny avril vao teo da tamin'ny herinandro pasika iny zany dia taty Antananarivo niaka tamamanay dia mardi zay fotoana zay dia alina dia tonga dia sempotra bia tamin'izay tsy afaka niaina ntsony mihitsy dia tsy afaka mipetraka tsy afaka mitsangana dia efa eniko mihitsy hoe efa tena efa tsy afaka miaina ntsony mihitsy dia tena tamamanay tamin'izay hoe barary za mama hoa mbola tsy naotra an'izany mihitsy hatramin'izay dia tena dia vavaka zay manay dia rehefa aveo mpampiran'Andriamanitra dia rehefa niteny mpampiran'Andriamanitra rehefa aveo hoe efa saika lasa tamin'iny fotoana iny
fa naveriny Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa niteny Jesosy hoe mbola misy ilevana anahy dia naveriny Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy. Tao anatin'ilay krizy nandalo ohatran'ny teny roa na fehezanteny roa fotsiny ny voalaza hoe tena marary indray mandeha dia hoe tena marary mama dia tao aorianan'izay dia tsy tafatenin'inona intsony fa tao anatin'ilay krizy tsy afaka niaina ohatrany hoe efa tena efa hoe efa kely ny aina nefa mbola teo ilay nanana fiainana be dia be namerina ny taty aina. Tiaka mafipetsika ao Jesosy. Tonton delimika izy teo ay avato izy niditra. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy tokony amin'ny herintaona vao eto fa Kobokobonin'ny fanahy masina tao ramba dia io izy io. ohatrany tsy lasa mangatsiaka ilay zavatra itsorona fahaolombelona raha ela loatra. Tamin'ny rahalia tao aorianany nakany Analavory za dia nanenjika asa zany satria tokony nenjana tamin'ilay zorin'ilay rahalia mihitsy ilay izy dia nentsika moa zany Jesosy aloha dia rehefa Jesosy aloha dia nararitsika tena narary tena kolapsa ilay izy tsy Jesosy nahatonga an'ilay arary fa nefa tsy voninahitra koa ny anton'ilay voninahitran'Andriamanitra koa ny anton'ilay izy satria tao an-trano zany mipanika fa za ohatra tsy naninona mihitsy satria ny tena marina mizatra tato anatin'ny tratrako tsy haiko hoe maninona fa zay zavatra mivoaka dia tena tonga dia misy rà dia ny ao an-trano zany ohatrany hoe mipanika ahoana ty zavatra mahazo anao ty satria zavatra tsy mbola mpahazo ilay izy sanatria izany ohatrany hoe tuberculose izatra ohatr' izany satria tena sady malemy ianao no malemy no mikohaka no tsy hita mihitsy hoe ahoana ny anaovana anazy dia izay moa zany mivavaka foana isakariva dia za zany kalma be satria tena misy fiadanana be ato anatiko vavaka ataoko raha tsy hoe mangataka hoe Jesosy ambasitrano fa tena mivavaka izay hoe Jesosy misaotra fa na dia eo ary io aretin'io dia mbola afaka miasa ny tanako mbola afaka mijoro mbola afaka miasa dia za Jesosy rehefa mbola irahanao dia andeha foana nahoana rehefa mbola velona dia ny olona zany miteny foana hoe mandehana dokotera saotra izany fa za Jesosy tsy maintsy tranonao dia tany Analavory ilay fandroany mbola tsy sava ny olona rehetra mbola nahita saotra izany dia za zany efa nanantena be ho sitrana dia mbola tsy sitrana verina vany fa nahita fa nasitranana be dia be dia tsy naninona mihitsy fa hoe Jesosy fantatra fa ianao hoanao voninahitra ao ny zavatra rehetrarehetra dia tamin'ity herinandro ty tsy haiko hoe ino tsy nandeha dokotera tena tsy nandeha dokotera tsinitsinina fa tena mivavaka foana ny anaran'ilay aretina hatramin'izao tena tsy fantatra fa ny anaran'ilay mpanasitrana Jesosy dia tena salama tsara voninahitra ao anazy irery any izay hoe fiaidanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra no nampakaoponareo. Alleluia. Taty Elary fa ny fahasavan'Andriamanitra no mahatoy izao Alleluia. Jesosy tompoko tamin'ny Jean nisy niantso tany hoe misy asa mety aminao izy aty fa 3 mois fotsiny dia nekeko moa zany ilay satria hoe mila asa zany za no mikarakara ny ao an-trano dia ilay izy tsy hoe karama be fa tsy mahavita inena moa zany nandeha ny 3 mois dia hatramin'izao moa zany mbola mitohy foana dia niteny zareo hoe ho raisina tena mpiasa fixe ianao izy fa hitanay fa mety aminay ianao dia ilay karama tena hoe nitombo mahafeny charge rehetra ao an-trano tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy zany dia tamin'ny juin 2022 zany taty Hilary no hoe 3 mois dia miala nefa hatramin'izao tsika oktobra novembre mbola mitoy ny tantara fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao azy tiaka mapetsika ao Jesosy andraisantsika ihany koa ny mpatompon'Andriamanitra hitondrantsika ao amin'ny teny okotsika hitsangana anokatra ny fotsika ao anatin'izany. Alleluia. Alleluia.
andaotsika no vahofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotrany mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ilay tompony aina tompony hery tompony voninahitra tompony fahatsarana ilay manova ny zavatra rehetra ary tsy misy masakana azy mandrakizay teteny amintsika androany maraina hoe tokony amin'ny voninahitra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombony ngezabe zay omeny tompo atsika raha mbola mahiratra ny masonao raha mbola mahetsika ny tananao raha mbola afaka mandeha ny tongotrao misy zavatra anankiray tsena tsy vita nizaniza na hitadiavanao nizaniza fa ilanao an'Andriamanitra rery tadio fa amin'ny fotoana anankiray ny olona mety hiantehitra amin'ny fahasoavana ao anatinao ny amin'izay zavatra sy fanomeza tsy nomen'Andriamanitra antsika dia afaka anantena ny olona hoe ahiratra ny jamba andreny marenina andeny malemy ho afaka amin'ny fivitosana anao ralindray Andriamanitra mila fahagagana mba nisy fotoana anankiray nampatsiahivan'Andriamanitra fa tsy avy aminao na ianao io ary ny olona tokony hatsapan'izany satria manomboka mandeha le resaka ho an'ireo olona afaka sy ny sitran'Andriamanitra rehetrarehetra dia miteny hoe vao manantona amin'ny paster Rodolphe hony dia mahiratra ny jamba sary piaro amin'ny voninahiny Andriamanitra ary mereko atao anatin'ny foko isan'andro fa misy zavatra tena tian'Andriamanitra hampatsiahivina antsika foana fa na izay nampiasaina tamin'ireny aza dia nisy fotoana nandalo koa tao anatin'izay zavatra noentiny amam-bavaka zany jamba 3 minitra zany tsy moro zany za jamba 3 minitra maly alina tsy nahita ninninny io maso koa fa nampandalovin'Andriamanitra azy zany hoe hitanao tsy avy aminao fa natanterahana ny fampahiratana ny masony jamba fa na ianao koa azy afaka andalo ny pasazy ny fahajambana ho ampahiratana satria tokana ihany no mavita zany ary izy rery no miamboninahitra mandrakizay satria izy no mikasika izay tiany hokasihana manatanteraka an'izay tiany amin'ny asany tanany ary sary-piaro amin'ny asany satria azy rery ny voninahitra ny amin'ny fikasihana amin'ny fiainan'ny olona ny amin'ny fikarakarana amin'ny fiainan'ny olona ny ambony rehetra iraka mahazo tombony daholo amin'izay karazam-pahasoavana nomeny ianao hahafahanao mizary zany amin'ny hafa fa ny fahatanterahany zavatra rehetra ifaliana amin'ny asany Jesosy Kristy avy any Nazareta izy rery mandrakizay daontsika ianao haleluya mafy be ho an'Andriamanitra haleluya raiso ny voninahitra Andriamanitra raiso anao rery ny voninahitra raiso ny aja ho anao rery raiso ny fakasitrahana ho anao rery tena reko sy tsapako Andriamanitra fa ny fahagagana tsy hoe mampahiratra ny masony jamba ihany ny vitanao fa mampajamba ny mahiratra ihany koa ny andray ny fahiratanay dia hoentinay amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao be loatra noho ny zavatra hoentinay hitondranay an'izany fampahiratana sy fanomezana izany ao amin'ny programanao tiana ho ajambaina koa izay indraindray vao ampahiratinao ahita ny fahatsaranao satria tianay ianao Jesosy ny antom-pisina eto ambonin'ny tany dia tsy misy akoatry ny ideranao mandrakizay anao ny fiderana anao ny fitsaoana anao ny fakasitrahana anao ny fakalazana halleluja ofany amin'ny lanitra ny taninao tompo ideranao foko manontolo raha mbola velinaina sy meno tomponandro fampipisiko zany Andriamanitra halleluja See
Lanitra tanao dia teneno Andriamanitra izay mihitsy Andriamanitra izay namolanao Tovy amin'ny fono manontolo avy any anatinao Fara izao no toy izao Dia tsisy avy amiko fa avy aminao Zao le sinosinona Le tao andavakiny liona Fanatsaganao uzanakao Fara izao Jesosy Fara izao no toy izao Dia tsisy avy amiko fa avy aminao Sino-sinona Le tao andavakiny liona E fanatsaganao uzanakao Fanatsaganao uzanakao Sotra Jesosy ny fotoana androany sotra ny miteny fiainana zavatra anankiray ny angatahako aminao miteny tsy azo fehezina tsisy fahasoavana afaka ifeteny satria ny teny dia Andriamanitra tsy mivavaka izay mba ahatonga ny teninao andaitra fa ny teny mpahamarinanao dia tsy maintsy hamarinanao satria mampijoro anao eo amin'ny toerany fahamarinanao anatanteraka ny sitraponao zany Jesosy amin'izao fotoana izao mangataka ny fananao masina ny amango ny fon'ny olona androany aoka izay tontolo rehetra mifantona amin'ny teny ho levina satria nantanina ny lanitra zao hita maso rehetra izao ho levina fa ny teninao rery tsy levina mandrakizay aoka anjaka ny sitraponao Andriamanitra manjaka mandrakizay manapa mandrakizay rehefa nandefa teny ianao dia nanasitrana ny aretina rehetra ary nanafaka ny olona rehetra tamin'ny logozy ny anjerana zany
rehefa nandefa teny ianao dia naharina zavatra rehetra namorona ny tsy misy ho tonga misy eo fiainan'ny olona zany taklerana bavomaly namoronanao poumon vaovao Andriamanitra dia oka za herin-teny manovy zany hiasa mahery eo fiainan'ny tsiray avy zay miheny ny teninao androany ka ninonina banga sy tsy misy eo fiainanay mitoetro mpamorona mandrakizay ianao fiainam-panamendrika fijoroana araka ny sitraponao fahateram-baovao maolo-baovao ry famonjena sy asa fanovana tsy takatry ny saina atateraka amin'ny fifaloinao mena ialalana ianao amin'ny fanambarana androany hiasa mahery eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen ndaontsika itentanana mafy n'Andriamanitra raha renao azo toerana amen halleluja isakiny miantso aho ny anaranao Jesosy dia matsiaro ery aho mampandresy ahy isakiny miantso aho ny anaranao Jesosy dia matsiaro ery aho mampandresy ahy pandresy aho mahery aho voavonjy aho noho ny fitiavanao pandresy aho mahery aho voavonjy aho noho ny fitiavanao halleluja ndaonontsika itiatanana mafy be ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika amen ao amin'ny bokin'ny Samuel voalohany toko 20 manomboka ny 17 ka hatramin'ny 17 no anombotsika ny tenin'Andriamanitra androany dia zara amintsika ny fahafahana azo ny fitiavan'Andriamanitra idirana tsetra amin'ny fiainantsika ary te hitondra ao anatin'ny fotoana fohy izao tenin'Andriamanitra izao hoe noho i Jesosy irery ihany noho Jesosy irery ihany halleluja ary mbola velona ihany dia tsy asehonao ava ny fiantran'i Jehova mba tsy hahafaty ary tsy asoronao amin'ny tanànako koa ny famindram-ponao mandrakizay eny na dia avy aza izay andringanan'i Jehova ny fahavalon'i Davida rehetra tsy hoe ty ambonin'ny tany ary dia nanao fanekeny Jonatana ny amin'ny taranaki Davida hoe Jehova nao maly ny fahavalon'i Davida ary Jonatana nampianinan'i Davida indray no ny fitiavany azy fa tiany toy ny tenany izy Jonatana dia tian'i Davida toy ny tenany Davida toy ny tenany Jonatana ao amin'ny Samuel faharoa tsika ijery tonga dia ozaraiky ovakiko daholo le teny rehetrarehetra dia tsy hijanony tsika fa tonga dia lasa Samuel faharoa toko 4:1 ary Jonatana zanak Saoly nananjanaka lahy malemy tongotra 5 taona izy fony tonga avy tany Jezirela ny filazanany amin'ny Saoly sy Jonatana ary nentiny mpitaiza azy nandositra izy ary nentiny nandositra tamin'ny fahatairana izy dia nianjeraka tonga malemy tongotra Mefiboseta no anarany Samuel faharoa toko 5 ny 9 ka hatramin'ny 9 ary mpanjaka sy ny olony tao Hebrona no nanjakany tamin'ny Joda 7 taona sy enim-bolana ary tany Jerosalema no nanjakany tamin'ny Israely sy ny Joda rehetra 3 taona ary ny mpanjaka sy ny olona nakany Jerosalema hiady tamin'ny Jebosita tompotany ary hoy izy ireo tamin'ny Davida tsy ho tafiditra ao ianao fa na dia ny jamba sy ny mandringa aza dia asakana anao ka hanao hoe ary ny heviny tamin'izany dia toy ny manao hoe tsy ho tafiditra eto Davida 7 kanjo afaka Davida ihany ny batery fiarovana dia ziona tanànan'i Davida zany ary ho Davida tamin'izany andro zany izay namelony Jebosita dia ao ka hananika eo amindrina ka hamelony mandringa sy ny jamba izay alan'ny fony Davida koa dia mbiam-pitelinana hoe izay jamba sy mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano Samuel faharoa toko 7
dia marana amin'izay tsika Samuel faharoa toko fahasivy ny andiny voalonkatra midiny fatelo ambin'ny folo. Ary Davida mbola misy sisa ihany ve tamingan'ny Saoly mba hasikso noho ny amin'ny Jonatana? Ary nisy mpanompon'ny fianakavian'ny Saoly, Ziba no anarany. Ary nantsony akany amin'ny Davida izy ka hoy ny mpanjaka taminy, ianao moa ny Ziba? Ary hoy izy, izao mpanomponao no izy. Ary hoy ny mpanjaka, mbola misy sisa avy amin'ny tamingan'ny Saoly mba hasikso ary araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, mbola misy zanakalahy Jonatana iray ihany ao nefa malemy tongotra izy. Tsy nganiny Ziba manokana mihitsy, nefa malemy izy satria Davida tsy tia malemy hiditry ny tranony, arak'ilay teny to Samuel faharoa teo aloha nivakitsika teo. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, ino izy ao an-tranony Makira, zanaky Amiela ao Lodebara. Ary Davida mpanjaka naniraka akazy tao an-tranony Makira, zanaky Amiela tao Lodebara. Ary no tonga tao amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonatana zanaky Saoly dia niankohaka nitsaoka azy izy. Dia hoy izy, ity ny mpanomponao. Ary Davida taminy, aza matahotra fa sikiso tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao, ary ampidiko ho anao zay ny tany rehetra zay an'ny Saoly rainao, sy ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Dia niankohaka izy ka nanao hoe, zinona moa mpanomponao zay toy ny alika maty no mba jerenao? Dia niantso ny Ziba mpanompon'ny Saoly mpanjaka ka nanao taminy hoe, zay rehetra nananany Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanakalahy ny tomponao, koa ianao sy ny zanakao lahy ary ny mpanomponao no hiasa ny tany ho azy ka anatitra ny kohaninao amin'ny zanakalahy ny mpanomponao. Fa Mefiboseta zanakalahy ny tomponao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva, ary Ziba nanana zanakalahy 520 sy mpanompo 20. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, arak'izay rehetra nandidinao mpanjaka tompoko no ataon'ny mpanomponao, fa ny amin'ny Mefiboseta hoy Davida dia hihinana eo amin'ny latabatra toy ny anankiray amin'ny zanakalahy ny mpanjaka izy. Ary Mefiboseta nananjanaka tanora, Mika no anarany. Ary zay rehetra mitoetra tao an-trano Ziba dia mpanompo Mefiboseta avokoa. Ary Mefiboseta no natany Jerosalema, fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka ny nanany mandrakariva ary malemy ny tongony roa. Masina ny tenin'i Jesosy. Amen. Ozy Davida hoe, fa nga tsy misy tamingan'ny Saoly avy amin'ny Jonatana mba ho asikso? Tsy noho ny amin'ny Saoly fa noho ny amin'ny Jonatana. Fa ozy izy avy amin'ny tamingan'ny Saoly, satria Saoly ny ray ny Jonatana. Eo amin'ny fiainana misy fotoantsika matsapa fahabangana, ohatry ny mahatsiaro tsika hoe tsy misy nizanizy zany, tsy manana nizanizy. Ohatry ny mahatsapa ianao hoe fony zany ny fiainana, aiza no ale, iza no mamonjy. Le zavatra nilalovako mihitsy na tonga tena hoe ny saintsaina n'ity révélation ty tao am-poko. Ohatry ny mahatsiaro zany aho hoe ohatra tsika koa eo anatren'Andriamanitra. Noho ny amin'i Jesosy dia afaka manantenina fiainana mandrakizay sy ao an-tranony raitsika. No Jonatana dia afaka niditra ao an-tranony Davida Mefiboseta na malemy tongotra azy, tsy tokony ho tafiditra ao amin'izany lapan'ny mpanjaka izany. Atao anaty Baiboly dia misy tantarana malemy mandritra ny 20 taona. Tao amin'ny farihy Betsaida tsy manana nizanizy io rangahy io, izy rery. Nandritra ny 20 taona tsy mba nisy nanipy azy ho ao anaty rano, nanipy azy ho ao anaty rano. Satria rehefa mihetsika ny rano dia izay tafiditra ao voalohany mandray fanasitranana. Izy malemy, miandry nandritra ny 20 taona eo amoron'ny rano, tsy misy nizaniza nanipy azy. Fa raha vao mihetsika ny rano samy mahatsiaro ny havany daholo ny olona. Dia izay manana havana mararika tafiditra voalohany any sitrana nandritra ny 20 taona. Tsy nisy nizaniza. Tsisy nizanizy ty lehilahy ty niona tamin'i Jesosy. Tsisy nizanizy izy nandray ny fanasitranan'i Jesosy. Tsy nahalala an'i Jesosy akory izy. Ary ohatray koa Mefiboseta tamin'i Davida. Tsy teo tsony Jonatana rainy, tsy teo koa Saoly raibeny. Efa samy maty avokoa na ny dadabe mpanjaka na ny zanany lahy matoa. Zay rainy Mefiboseta. Saino fa ny mpanompony no nitondra azy nitsoka teny an-dalana. Ary rehefa taitra io mpanompo nitondra azy nitsoka io, na tonga Mefiboseta nalemy satria nazerany soamantsara Mefiboseta. Tao am-pony ihany ny anavitra Mefiboseta, fa rehefa taitra izy dia navotsiny Mefiboseta dia nalemy teo ny tongony satria tapaka. Maro ny olona sahala amin'izany.
nanay ny zavatra mitranga misy olona iverinao fa hamonjy anao tsy vadika aminao tsy hanadino anao mandrakizay fa navotsy ny teny an-dalana ianao. Ny olombelona mety voafetra ny fahafahany manao zavatra fa teteny aminao mitodia kely fa misy anankiray mahefa ny zavatra rehetra eto androany hozaraiko aminao. Izy tsy mahafoy anao fa amin'ilay fotoana anarinizanizanao hijoro ho anoloanao izy ary anangana anao izy tsy ho raraka mandrakizay zany ianao. Ary amin'ny ara-panahy dia sahala amin'ny olona malemy koa ianao satria potraka tsy mananizaniza ianao. Fa zao ny zavatra nitranga nisy ilay tao hoe fotoana ny ray andro. Samuel 2:7 hoy Davida mbola misy sisa ihany ve taminga ny Saoly mba hasiky soa no ny aminy Jonatana. Ny asa saina zany Davida atao amin'ny lapany ohatra nisy fanekena ny fanaovako tamin'ny Jonatana fa mbola tsy tanteraka io fanekena io fa tokony efa fotoana zao amaliana fity ny taranako Jonatana araka ilay fanekena ny fanaovako taminy. Hitanareo misy fotoana Andriamanitra mavita mampatsiaro zay tokony ho ampatsiahivina atsiaro zay soa tokony anao amin'ny fotoanany. Jonatana Mefiboseta amin'io efa taizany mpanompo na lehibeany Mefiboseta. Tsy tao an-tranona lapa ntsony izy, tsy tao amin'ny lapan'andriana, tsy tao amin'ny lapan'ny mpanjaka ntsony. Fefa nyroasina ivelany satria hafa niditra ao amin'ny lapa ary mpanjaka hafa nitondra ny tany sy ny fanjakany Israely. Dikan'izay efa nailika tsy ho isan'ny olona ao amin'ny fanjakana ntsony fa fanjakana resitosika nisy ny Mefiboseta. Noho izany adiny tanteraka. Fa zao namangy ny Davida Andriamanitra atsiaro Mefiboseta noho ny amin'ny Jonatana. Ohatra matsiaro any Aserosy mpanjaka zany nailika teo am-bavahady Mordekay, mpiandro vavahady Mordekay no Iamana satria tsy mba miaraba ny Amana miakoaka izy amin'ny madiosy azy. Dia io foana ny ilany Amana vanina. Nanao programy Amana ao amin'ny boky Estera amono Mordekay, nanao azy fijaliana anantonana Mordekay ary nanome lalana satria akaiky ny mpanjaka izy akaiky ny Aserosy. Nataony izay nazahoana amin'ny fony Aserosy, azahoana taratasy andringanana ny jiosy rehetra. Azony zany tonga treo amin'ny fanaovana soni vita amin'ny fotoana tokony exécutena na anatanterahana ny didy sy ny tomboka sy amin'ny mpanjaka andringanana ny jiosy. Tsy nampahitan'Andriamanitra tory tamin'ny fotoana farany ny mpanjaka atsiaro amin'ny Mordekay eny am-bavahady ho ampakarina any anaty palais. Tehiteny aminao ny zavatra ilainao tsy fahalalan'olona fa fahafantarana an'Andriamanitra. Tsy marety ako an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehefa tena feno fiombonana amin'Andriamanitra ao anatinao na ningotra ny tenanao azy mijoro amin'ny fahamarinana foana, na ningotra ny ainao azy omeo voninahitra Andriamanitra. Fa mivaly ny farany eo amin'ny fiainana tsy ho manahirana anao io, tsy ho mampitoloko anao io fa tsy maintsy victoire efa raha. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra. Rehefa olona ny mahatsiaro anao eo amin'ny fetrany olona ny hamaliny anao, fa rehefa Andriamanitra ny mahatsiaro anao, surprise mihoatra lavitra noho izay takatry ny sainao, fomba hijoron'Andriamanitra hamaliny anao eo amin'ny fiainana. Tehiteny aminao tsy natao ho raraka mandrakizay ianao. Misy planina sy programa voaman'Andriamanitra ho anao. Mefiboseta izay fahalemenao sy klemanao, tsy zay ny antony hatsiarovan'Andriamanitra anao fa noho ny amin'ny Jonatana. Tehiteny koa androany ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hamaly noho ny klemanao Andriamanitra sy ny faharatsianao fa noho ny amin'ny Jesosy satria miombona aminy ianao tanteraka ny famadihana amin'ny lohan'ny ny zavatra rehetra. Halleluja. Tsy nahita tory Aserosy mpanjaka, lasa izy nitady boky tao, hitany noho ny alina. Hoay eo, ay Mordekay nanavitra tsy ho faty fa nanakana tolona roa reto izay nanao plan aminonahako. Inona ny soa mba navaly any Mordekay noho ny fisiny io tranga io? Inona ny soa mba navaly izy mpanjaka Aserosy, mpanjaka Babilôna?
dia izy mpanjaka ny tokodina izy reny atsoko hoe mpanjaka manko tsy maintsy miantso ny namany Yamana ny mpidinika aminy eo zany hoe conseiller akaiky azy ampiantsony namana tandapa nda natsovy ny Yamana natsony Yamana tonga tao amin'ny lapa tranantitra ireo ny indrindra fanatera ny ambany lanitra sarasaratsy ambakany ianao misotrao dia mandroso ary le roa niditra Yamana amin'io zesta be misy zesta namana hoe niantso amin'ny mpanjaka ny atsota ono Yamana inona kay ny valim-pitiso tena tokony atao amin'ny olona zay nanisy son'ny mpanjaka dia nieritreritra izy hoe izy io voatondro ho anazy le izy tonga tena meny ny top secret faran'izay tsara indrindra tao am-pony mba anomezana voninahitra an'izay olona akaiky ny fon'ny mpanjaka ko ahita olona afa-tsy izy ve izy eo akaiky ny mpanjaka teo izy rehefa aveo sady faly so nanaovana azy misy sovaly dia misy olona anankiray eo aloha dia miteny ohatr'izao fotsiny hoe ohatr'izao ny fanaovana ny olona zay dia miakohaka atao ty fiakofana dia ohatr'izay wow merci fa tena bonne idée zao ianao mitazona ny laseliny sovaly eo anoloana dia Mordecai no mitangina ao aoriana fa ho anazy le promotion halleluja enoe amin'ny fotoana mangin'Andriamanitra ny olona tsara fo amalian'Andriamanitra ny olona tsara fo Mordecai tsy niampangany Yamana tany amin'ny mpanjaka tsy manana zany fahefana zany Mordecai fa niandro teo am-bavady izy nanao ny asa fanompony tamin'ny fahatokiana fa Yamana nanao zay ampangana amin'ny Mordecai eo anatry amin'ny mpanjaka mba tonga amin'ny mpanjaka moka didy andringana amin'ny Mordecai fozy izy Andriamanitra sambatra ny madio am-po fa izy no ahita n'Andriamanitra ny fakahita tamin'Andriamanitra Mordecai tao anatin'ny programa mpisan-dratana no manin'Andriamanitra ho azy no ny fahadiovam-pony tanao izy dia ozy izy ny mpanjaka teneno Mordecai hitangina sovaly ary ianao no milasely nitarika azy sy miteny amin'ny olona ohatr'izao natao ny olona zay tia ny mpanjaka sy nanao soa azy mikohaka daholo ny olona tsy napoziny le izy mafy tamin'le izy fa nataon'Andriamanitra le izy nataon'Andriamanitra le izy manomboka androany rehefa isafidy ianao tsy akalan'iza mihitsy tsy manana fietretana maloto misaina zay tiana ho saina ny amponao mba hantotonany ao anatinao teteny aminao ny Yamana mbola be dehibe ny devolona piasa ny Yamana mbola afaka piasa olona marobe anao zay andinganana anao anakanana anao itsivalanana ny fahasoavana tseo amin'ny fiainanao aloto fo amin'ny fitsarana zay tiany hijerevana anao fa zao mijoro Mordecai madio fo foana mijoro Mordecai hijoro an'Andriamanitra foana fa zao ny zavatra hitsanga zay nanao tsinitsinina anao no ataon'Andriamanitra hitondra lasely eo anoloanao ary akalaza n'le gloire tian'Andriamanitra ampahitana ny masony fa ny miaraka aminao mihoatra lavitra noho ny programme an'izan'izy tsy fahafantaran'olona ny atafavoakanao fa fahalalana an'Andriamanitra tsy marety akaman'Andriamanitra mboaro ny fo mahita androany maraina atsiaro anao Andriamanitra ary ny boky ny fireketany ny anaranao no hita amin'ny voalohany ao amaly anao izy ry madio fo amaly anao izy ry mpamela heloka amaly anao izy ry be fitiavana amaly anao izy ary be famoram-panahy jereo masony akaikinao raha voafiainanao mivokatry ny fanahy hoe tsy amboamboarina fa tena lasa fiainanao mihitsiny dia mora ho anao mahita mifanotronan'Andriamanitra hoe alleluja ndao ny atsika hijery olona anankiray be fitiavana tanao le communion ny fitiavana no Jesosy avereny hoe no Jesosy alleluja raha tiatsika tsika nahitan'i Jesosy hiasa mahery ny fiainantsika dia militsika mandeha sy miaina ao amin'ny vokatry ny fanahy io tena faran'izay akaiky amin'izay fotoan'izay ho hitanao ny atrehanao ny fiainana fa tsy noho ianao fa noho Jesosy daholo Elisa tamin'ilay vehivavy Sonemita natsiaro Elisa fa tena tian'Andriamanitra io vehivavy Sonemita io sy ny tokantranony tsy mananjanaka izy fa efa lehibe taona ry zareo dia zao ny zavatra nitranga Elisa mandalo fotsiny
aloha dia izy miasa saina ny antranony any olona mandalo eny an-dalana eny dia mampiasa saina azy io rangaha io dia mandalo kely eto amintsika foana fa maninona io mpanompon'Andriamanitra io raha novantsika efitra kely eo ambonindriany mba hitoerany rehefa tonga ety amintsika izy vita mihitsy nandresy lahatra amin'ny vadiny mba tonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho ao an-tranony tsy ilay mpanompon'Andriamanitra loatra ny tiany fa ilay Andriamanitra ilay mpanompon'Andriamanitra zao rehefa tian'Andriamanitra ho déconnecté aminy ianao ho tafasaraka aminy dia zao makahaly izay tiany zay fotsiny dia miditra tsehatra ny devoly manao izay tony ny fanasana ny satana tsy sarotra mora be mihitsiny akalao fotsiny izay tian'Andriamanitra dia misokatra mivaravarana fa ny satana mamotika anao noho izany mamorona dossier mihitsy satana tonga anao hifakala amin'ny olon'Andriamanitra zay no mahatonga antsika madio am-po foana mba sainao ane nananao ratsy an'i Davida ary Saoly dia tsy nanokatra varavarana mihitsy izy anendry azy olon-dratsy maiky fa olona tsy manao ninninina anao fa au contraire manisy soanao fa mety misy zavatra manataitra ny sainao tao ny devoly fotsiny any dia se permettre anao miteny izay tianao tenenina momba n'ilay mpanompon'Andriamanitra misaina izay tianao saina momba azy dia tadidrio fa indraindray mahasarotra ny opération zay hikarakarana amin'ny fiainanao satria anao nanokatra varavarana anombananao aza miditra amin'izay secret kely aloha zay zaraiko tenenina akaiky nao aza miditra amin'izay mihitsy hoe mifonao hoe arovy ary tandremo mba tsy oatra noho izay tokony ho tandremana fa avy eo ny heven'ny aina amen tonga ilay vehivavy nanamboarany trano Elisa dia miditra dia midodô ao sakafo isan'andro mikarakaraina isan'andro miasa saina mantsy raha Elisa toy izy Elisa hoe ngeza loatra rangano fitiavan'ilay tolony reto atsika ry Geazy sady le izy tsy zarery sy koa mbola ao tena lehibe le izy hitanareo ny olona rehefa tsy mahatsapa ny soa atao azy dia namafisiny devoly ny fony fa amin'ny fotoana rehefa ohatra mangingina ianao anatin'le izy dia ho ampatsapa ataon'Andriamanitra tsapany any le alehiben'le fitiavana ao anatiny ohatra ny Elisa dia jereo Elisa ary Elisa tamin'ny Geazy mba lazao amin'ny raha vehivavy hoe indreo fa niahy anay amin'izao fiahina rehetra izao ianao niasa saina mihitsy Elisa ko inona kosa ny mba atao anao tia maly fity zany izy tiany olazaina amin'ny mpanjaka va ianao na amin'ny komande miaramila dia namaly raha vehivavy hoe mitoetra ty amin'ny fireneko sady miavinavina kely zany hoe zany eto amin'ny taniko hoe ary hoe Elisa fa inona ary no ataoko anao dia namaly Geazy hoe tsy hitanao va fa tsy mananjanaka izy sady vantitra ny lahy 9:10 dia hoe Elisa antsoy ary izy ary no nantsony izy dia nitsangana teo ambaravarana dia izy raha mbe tonga ny fotoana toy izao raha avy ny fotoana toy izao dia hitrotro zazalahy ianao ary raha vehivavy tsiry tompoko lehilahin'Andriamanitra aza mandainga amin'ny ankizivavinao jerinareo tsara eto ny zavatra mitranga tia raha matoty tian'Andriamanitra ary ny fomba netiny anehoana ny fitiavany an'Andriamanitra dia nasehony tamin'ny alalan'ny fanasivana soa any Elisa mpanompon'Andriamanitra taotrao tsara ny taninao raha mihaino ahy ianao dia zao ny zavatra nisy io vehivavy io tsy nanapo ny hiteraka ntsony tsy nanapo ny hiteraka ntsony fa zao vokatry ny fitiavany zay zavatra tsy takatry ny finoany no ny fain'Andriamanitra hitanareo zay tsy no le raha matoa fa no Jesosy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra misy zavatra tsy vitany finoano ntsony mahaverihevitra anao mahatsiary teny ianao hoe rery tsisy nizanizy afaka hamonjy ianao fa za teteny ianao ndrekory farany azon'Andriamanitra nampiananao mijery izy ny fahavelomany vokatry ny fanahy ao anatinao isy jorony anamarinana anao ahoana mipetraka le izy vokatry ny fitiavany tira matoty ka nampijoro azy anompo an'Andriamanitra fitiavany an'Andriamanitra tsy miteny eto hoe tsy maintsy manisy ho mpanompon'Andriamanitra ianao tsy biby fatahorana zany tsy hoany hoe tsy maintsy zavatra atao amina mpanompon'Andriamanitra le endrika anehoanao mihitsy ny fitiavanao an'Andriamanitra amen satsy amen dia zao rehefa tian'Andriamanitra ianao misy zavatra tsy takatry ny finoanao fa voasambotry ny fitiavanao an'Andriamanitra
ianao tsy manantena tsony fa satria tian'Andriamanitra ianao dia hiasa sain'Andriamanitra hijoro ao amin'ny banka hisambotra an'izay zavatra efa nidosony fotoana tsy inonao tsony tsy anantenanao tsony azy ho samborin'Andriamanitra izy satria Andriamanitra tsy hoe mpanonotra ny very fa mpanonotra ny taona very. Joela toko faharoa ny Baiboly dia milaza onerako anareo ny fotoana izay ninana amin'ny valala sy tsipanga. Misy zavatra, misy valala sy tsipanga tsy mpihinanahitra fa misy valala sy tsipanga mpihinana fotoana. Dikan'izay le efa varimbarerana lasa, le tsy finoana lasa, izay zavatra efa lasa tsy antenaina intsony ao anaty communion ampitiavana mbola récupérable ihany, tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Noho ny firehetany tamin'ny fitiavana averena io indray le vokatry ny fanahy hoe dia zao izay tsy vitany ampinoana, tena izay tsy vitany ampinoana hoe dia nitateran'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ihany. Ataovadreo ny tananao noho Jesosy. Ao satria tian'Andriamanitra tia namatoty dia tadidio fa amin'nanina tsy tao anatin'ny kajy ny finoany ny tonga teo aminy nampitondrain'Andriamanitra ny Elisa. Tsy tao anatin'ny kajy ny finoany nefa namaly n'Andriamanitra azy. Matsiaro ny tenin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Alleluia. Tenin'Andriamanitra hoe fa izay mbola tsy hitany maso nandrenesi ny sofina naniditra tao am-po nizaniza nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Verina kelitsika amin'ny Jaona toko 5:1 ka hatramin'ny 5:9. Tirangata tsy nananizaniza fa malemy nandritra ny 7 taona. Rehefa tonga teo Jesosy, dia zao ny zavatra nitranga. Ho Jesosy teo sitrana ve ianao? Dia izy raha lehilahy, tsy misy olona mba manimpy ao anaty rano mihitsy rehefa mba mihetsika io rano io. Fa rehefa mihetsika ny rano dia samy matsiaro ny havany izy ireo. Dia izy raha lehilahy, ny sitrana ane tsy olana e. Tarao lehibe resaka be. Fa matoa miandry eto dia miandry fanasitrana mazava ho azy. 7 taona zao ainy efa teto. Dia izy Jesosy nijery azy ohatr'izao. Inona zany ny olanao? Dia izy rehefa avy eo. Zao le fanasitranana sy hetaheta ny sitrana efa ao anatin'ny fo. Fa méthode ny tsy ampy. Ahoana moa zany ozy Jesosy? Zao le méthode, tsy afaka maka ao anatin'io rano sy mandeha amin'izao fa tsy maintsy misy mpitondra. Noho izany tsisy manampy ary eo manodidina rehetrarehetra hitany masonareo nandritry ny 7 taona rangaty. Izy tsy mahay hoe Jesosy io. Dia mijery azy ohatr'izao Jesosy. Dia izy hoe Jesosy nanontany, teo sitrana ve ianao? Dia izy teo sitrana fa tsy manan'olona fotsiny hanampy hiditra ao anaty rano. Tsy fantatry ity lehilahy ity fa miresaka amin'ny Jesosy izy. Namako, rehefa tafiditra eo amin'ny fiainanao Jesosy dia ny foanany le fampianarana sy méthode andraisana fanasitranana. Ny foanany tsisy fampianarana intsony natao amin'ny fanasitranana. Fa rehefa tonga Jesosy tonga dia pratika mpanasitranana. Satria ny fanasitranana tsy zavatra ampianarana fa zavatra atao. Raha vao misokatra fotsiny ny fonao mamaly ny fanontaniany tompo hoe teo sitrana ianao dia afaka indray fanasitranana rehefa eo izy. Tsy nampiasa ny fonony tirangaty izy. Satria raha nino tirangaty tonga dia niteny hoe amena dia vita ny resaka. Fa teto izy nahazavainy misy méthode mpanasitranana dia zao tsy maintsy atsipy makao io dia izay miditra aloha rehefa mihetsika ny rano mandray fanasitranana. Zany hoe any amin'ny dison'le méthode izy dia lasa be fanazavana amin'ny Jesosy. Inona zavatra nitranga? Ozy Jesosy, tsy takatry ny sainao no isehoko aminao. Ny sainao misaina fanasitranana mirobo-drano, fa ny atongavako eto hitondro ao amin'ny fiainanao miracle sec. Tsy voatery robo-drano fa zao dia zao le izy Jesosy. Dia izy Jesosy, ianao miandro bobata fa ny atongavako eto ampianariko ianao hibata an'izay mibata anao ohatra amin'izay. Taitra be izy.
mifanohitra amin'ny saiko lahy zany. Tsy tonga saina mihitsy izy, tsy tonga saina hoe ny atongavan'i Jesosy eo tsy izy ny ampianatra an' Jesosy ny metody hitondra fanasanana ho azy hirobi-drano, fa Jesosy ny tonga aneo aminy fa ny prezansako. Jesosy Kristy avy any Nazarety no ilainao, fa tsy mpibata, tsy rano, tsy olona, fa zany tonga eto ozy Jesosy. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Ao anatin'ny sekolim-panotronana rehefa mifankahita amin'Andriamanitra ianao, feno ny zavatra rehetra. Izy tonga anomenao zay ivelany kajinao. Nandray ny lojika ianao tia notsoana, fa manana ny fihevitra tsy takatry ny saina izy amonjenanao. Noho izany androany maraina manana fanantenana, fa tsy voatery robi-drano ianao lehilahy malemy nandritra ny 80 taona vao atanjaka. Tsy voatery izy mibata ihany koa. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Ozy izy no Jesosy dia nandeha izy. Toy Jesosy mitsangatsangana, tsangana izy ary toa tsy ilana ny liditry ny rano akory. Toy Jesosy batao ny fandrianao. Hay le mpibata rehetrarehetra zany tsy tonga zany ndray zao no natao hibata. Halleluja. Verintsika amin'ny Mefiboseta. Mefiboseta zafikely Saoly. Mefiboseta tamin'ny fahazazany dia tao amin'ny palais royal no nipetraka. Zany hoe vao mifoha maraina Mefiboseta na 5 taona azy dia misy mpanompo mikarakara azy. Amin'ny zanako Jonatana-ny Mefiboseta zafikely ny mpanjaka dia zao ny ray be ny mpanjaka, ny ray ny prince. Mefiboseta zanaky ny mpanjaka ao anaty lapa. Rehefa maty Jonatana, maty koa Saoly, tonga ny mpanjaka vaovao dia tsy maintsy miseho ilay fandringanana ny taranaky ny mpanjaka teo aloha, so misy ady voninahitra sy fanjakana indray aoriana. Dia tratra victime tao anatin'io fandringanana io ny rahalahin'ny Mefiboseta sy ny taranaka Saoly rehetra, mo ny Gibeonita koa. Ny Gibeonita koa nitady valy faty tamin'ny taranaka Saoly. Ny amin'ireo karazan-javatra be dia be hoe mitranga tamin'ny vadina tamin'ny soninina taonry zareo hoe tsy tokony handringana Gibeonita. Raha ny tokony hoe zany dia tao anaty listry ny mody mandro koa ty Mefiboseta ty, fa mba nisy nitondra ny tsoka. Ary ny zava-misy teo amin'ny tantarany nefa dia zao, ny avy ao anaty palais tamin'ny fahazazany, vao ilika izy nandritry ny fotoana naharitra kely, avy eo tafaverina indray izy tao anaty palais tamin'ny fiafaran'ny fiainany. Ahoana na tonga an'izay? Mety misy tranga mampahory ianao eo amin'ny fiainana, mety misy koa zavatra tsy voatery ampifaly. Ohatry ny orolavo zany ianao, misy fotoana tena tsapanao ohatry ny hoe irery ianao, tsisy mahatsapa ny fahorianao. Ary ny tena marina koa isaky ny zavatra mandalo amin'ny fiainan'ny olona dia tiampitodika ny olona Andriamanitra hoe tsy eo amin'ny olona eo akaikinao mihitsy ny solution. Fa misy zavatra tena tian'Andriamanitra ianao sy izy irery. Noho izany fahavoazana be ianao raha nilika an'izay zavatra mitranga amin'ny fanadinoan'ny olona foana koa. Fa ny tena marina mila mahatsiaro an'Andriamanitra ianao. Mahita an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao manomboka androany. Ary tahaka amin'ny Mefiboseta ihany koa, anonotra ny taona lasa rehetra Andriamanitra izay nohan'ny valala sy sopanga, ary amerina amin'ny laoniny zavatra rehetra izay very ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny. Izay lasa rehetra ka tsy nantenaina intsony, mbola tratra ny kajin'Andriamanitra ireny ho averina eo aminao indray. Amen. Zao ilay izy Mefiboseta dia mampatsiahy ny tantaran'olombelona. Tany am-boalohany ny olona dia niodina tamin'Andriamanitra. Ny natao edena nefa n'izy teo amin'ny fanatren'Andriamanitra foana ny olona. Fa rehefa niodina Adama dia voaroaka. Niala tao amin'ny sany olona ary nanomboka tafasaraka tamin'Andriamanitra. Fa no Jesosy Kristy, no Jonatana dia naverindray tsika rehetra ao an-tranony iray ao anaty palais. Jona 1:9 zany lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makao amin'ny ray hozy Jesosy afa-tsy amin'ny anarako. Ataovandreo ny tananao no Jesosy. Samuel 2:7 Davida nanontany hoe mbola misy sisa ihany ve tamingan'ny Saoly mba asiako soa noho ny amin'ny Jonatana? Tsy niteny izy hoe foy ve le olona sa lava, fotsy sa mainty. Amerikanina sa sinoa, japonais sa afrikanina.
tsy zay nanontaniany David fozy izy misy taranaka Saoly génération le izy taranaka tsy karazana na volon-koditra le izy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa nina fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy fa tsy hoe voatokana ao anatina critère manokana no andray ny famonjena amin'ny alalan'ny fonan'i Jesosy ny zavatra tadiavin'Andriamanitra zay rehetra mino azy fa tsy fiaviana na volon-koditra na karazana tsy marediaka ao an'Andriamanitra. Za mahita androany maraina fahatratranao ny fahasoavan'Andriamanitra nizanizy ianao. Zany no antony rehefa nitsodrano an Jakoba Isaka ka nanomboka tena hoe namotsitra ny rehetra tao anatin'ny fony dia mila pahana aloha izy, mila jamba izy. Mahasoa an Jakoba ny fahajambany Isaka rainy. Hitanareo fa eo amin'ny papany nefa gain ho an'ny zanany. Nahoana? Satria raha nahiratra ny masony voageja teo amin'ny lalàna izy. Lalàna dia nametraka fa tsy maintsy Esau no mandray tsodrano satria izy ny lamatoa fa tsy Jakoba satria izy faralahy. Fa tian'Andriamanitra ho dinganina amin'ny fahasoavany le tsodrano ho voarain'i Jakoba satria natao an'i Jakoba le izy fa tsy natao an'i Esau. Dia zao ny zavatra nisy lalàna nametraka fa tsy maintsy Esau fa fahasoavana ny fidy an'i Jakoba. Noho izany tsy tanteraka amin'ny planina ahatonga an'i Jakoba andray fahasoavana sy fitahiana raha tsy jamby Isaka. Noho ny amin'i Jesosy dia jamb'Andriamanitra tsy mahita anao sy ny fahadsoanao sy ny faharatsianao tany amin'ny lasa. Fa rehefa miverina tamin'Andriamanitra ianao ka tena mibebaka marina nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, tsy hainao tsy no hitany fa Kristy izay hitafianao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleloia. Niandry any Esau izy araky ny lalàna, fa rehefa teo ny fahasoavana dia nanaisitra ny masony Isaka misy Andriamanitra sy ny fahitany aloha mba hatateraka ny planin'Andriamanitra ho an'i Jakoba. Ka ny fahasoavana dia manaisitra maso mahita mba tsisy kritera mibahany eo. Inona le kritera mibahany? Lamatoa tsy maintsy tiany rainy. Ary Isaka tiany Esau kokoa noho Jakoba. Ny fahasoavana nefa dia tsy avy amin'izay nataonao fa izay nataon'Andriamanitra ho anao. Ka ny soazo Mefiboseta tsy hoe avy amin'ny Saoly fa avy amin'ny Jonatana le izy. Tsy noho Mefiboseta fa noho Jonatana hozy izy David. Ka ny tsara rehetra ao amintsika na fanasitranana io na fanafanana ny fitahiana isan-karazana izay verintsika fa avy amin'Andriamanitra dia tsy noho isika fa avy amin'ilay anankiray izay ahafahantsika misitraka izany noho Jesosy. Noho Jesosy. Halleluia. Jereo fa nisy mpanompo ny Saoly atao hoe Ziba. Tena mahatoky be io Ziba io. Efa maty Saoly, efa maty Jonatana, fa mbola teo foany Ziba. Loyal be mihitsy izy. Efa nandositra ny tranon'ny tompony izy. Efa nandositra ny tranony tao amin'ny palais tamin'izany, fa noentiny tany an-tranony ny akonan'ny tompony. Dia nitaizany soma tsara tao ry Mefiboseta. Sasany efa lasa tany amin'ny mpanjaka, ny tao amin'ny lapa, fa Ziba nanaraka ny taranaka Jonatana sy Saoly hatramin'ny farany. Saoly efa maty, efa taona maro tsy hoe lasa sesitany Saoly hoe mbola velona ka misy antenaina dia mbola hoe andray androany mbola hiveriny Saoly noho izany misy intérêt tokony hoe hiazonana ny Jonatana fa raha miverina tampoka ny trône mety mahazo PM ako. Tsy resaka intérêt le izy, loyauté le izy. Ary miresaka ara-panahy, ny fatokianao dia tena miteny lavitra noho ny ataonao. Satria ao anaty fatokiana Andriamanitra no mizaha toetra fanandratana ho an'izay olona mahatoky. Ny fatokiana dia ahatonga ny fon'Andriamanitra hisokatra hamaly fity izay olona hitany fa tena mahatoky. Na maty azy Saoly mbola teo foany Ziba. Mahita Ziba be dia be atao mpanompoana ako amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa manontany Davida tsy mila manontany ny Mefiboseta izy fa Ziba natsoa Ziba, satria fantatry Davida ny lazany hoe tiany Saoly sy tena hoe nanompo an'ny Saoly foana izy, nanompo tao amin'ny Saoly foana izy. Dia ozy izy Ziba, mbola misy taminga an'ny Saoly ve any? Dia ozy izy Ziba hoe misy olona ao ozy izy fa zao le valiteny fa izy malemy fa manino izy ny teny hoe malemy? Ianao ihany no ny teny eo Samuela faharoa
toko fadimy ny andiny favalo andiny faenatra amin'ny favalo ary ny mpanjaka sy ny olona kan Jerusalema iady amin'ny Jebosita tompo tany aroa izy ireo tamin'ny Davida tsy ho tafidy teto mihitsy ianao maintsy any Davida fa na dia nijamba sy mandringa aza dia asakana anao ka nanao hoe tsy ho tafidy teto Davida kanjo afaka Davida ihany mba tery ferovana dia zoina tanàna ny Davida zany ary io Davida tamin'izany andro zany zay malemy ny Jebosita dia aoka hananika eo amin'ny rina ka amely mandringa sy nijamba zay ala ny fony Davida koa dia mby ampitenena hoe zay jamba sy mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano azonareo ilay izy Davida namoaka n'io lalàna io dia fantatry ziba tsara ny lalàna navoaka amin'ny mpanjaka dia hozy izy hoe tsy mahazo zao a misy eo Mefibosety zay ny anarany Mefibosety no anarany fa zao tsy tafidy teto zany izy satria ianao niteny hoe tsy miditra ny trano mandringa namoaka lalàna Davida fa nijamba sy malemy dia tsy mahazo miditra no zany tsy possible tsy bienvenu zany io ozy izy ziba tsy possible dia ozy izy ziba hoe misy lay olona fa problème ny lalànanao manaka anazy tsy ho ato hoe misy olona zany tokony ho voata fa lalàna tsy napetele izy dia ozy Davida hoe etaty ary izy dia netiny ziba ihany fa manino Davida nanaiky Mefibosety hiavaka amin'ny malemy rehetra ho tafiditry ny tranony tsy tafiditry ny tanàna akory fa tafiditry ny tranony mihitsiny ary tsy tafiditry ny tranony fotsiny fa miara misakafo aminy eo amin'ny latabatra isan'andro hivavaka andro any mba hatsiaro sy hanavaka anao Andriamanitra nandiso antsika ny lalàna misy kilemy sika eo anatrenin'ny hafa raha ny lalàna nijerena dia tsy tafiditra mihitsy tsika efa disqualifie ela ny antony dia tsotra lalàna dia mitaky kritera ilaina vao mety ny zavatra rehetra ozy izy ny lalàna hoe mpangalatra ianao mpandangy ianao mpijangajangy ianao maloto ianao tsy mendrika ianao tsy manaja sabata ianao nraisireninao tsy najainao dia izy mba Baiboly tsy misy olona anankiray mendrika iombona amin'Andriamanitra na ray ary na ho tafiditra amin'ny lapan'Andriamanitra na ray azy na iombona amin'ny ray na ray azy Paoly mihitsy moa ny teny hoe tsisy marina na dia iray azy Mefibosety avokoa tsika rehetra tsy mendriky ny andray sy ifandray amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany fa ozy izy Davida misy tamingany Saoly ve asiky soa ato misy ve ozy izy mbola misy ve ao misy ve sisa vata mingany Saoly mba asiky soa noho ny amin'ny Jonatana fa manino izy ny teny an'izay satria le izy tsy miankina amin'ny fahalemeny Mefibosety fa miankina amin'ny fanekeny tamin'ny Jonatana dia ndao tsikeritreritra amin'izay tsy noho Mefiboseta zany natonga azy ho ao amin'ny lapa sy resaka fa mpanjaka fa noho Jonatana natonga azy tafiditra ao an-tranon'ny Davida iray latabatra aminy problème clémaina izy noho izany tsy maintsy saromana ny clémany eo amin'ny latabatra dia tamin'ny fomba jiosy mba hatonga an'le hoe tsy hoe foana ny lalàna fa niavaka Mefiboseta ataovy amainina moa dia misy napy tena hoe sikinany Mefiboseta dia amin'izay tsy hita le tongony roa miantona zany hoe saromana ny clémany Mefiboseta eo ambony latabatra dia za zao tezara amintsika zavatra anankiray inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina ao anatin'ilay izy ny andro ny fahasoavana tsy midika hoe afaka manao zay tianao atao ianao satria efa namindran'Andriamanitra fo fa ny fahasoavana dia manome fahafahana ho atsika afaka hanantena ny verina amin'Andriamanitra mba hanymafana ny fahotantsika sy efatsika miombona amin'Andriamanitra dia ndao izara zavatra kely aminao tsy noho isika zany natonga atsika namindran'Andriamanitra fo atao ohatrao ny tananao no Jesosy Kristy rery satria izy nahatateraka ny lalàna rehetra tsy tonga ana foana fa nahatateraka dikan'izay nanaiky Davida ny ampiditra Mefiboseta satria talohan'ny lalàna navoakany no ny fanekeny tamin'ny Jonatana hitanareo amin'izay ny fanekeny Davida sy Jonatana dia tateraka taloha lavitry ny fotoana namoahany Davida lalàna tsy hidira malemy sy ny jamba ho ao an-tanàna ao an-trano zany hoe raha diky ny Samuela voalohany toko 2
dia taloha lavitry ny Samoela faharoa toko 15. Ao tsika rehefa mandiso anao ny lalàna dia miantso mamerina anao mifanekena ty afa mafy be ho an'Andriamanitra. Ny fanekena dia efa taloha ela ny lalàna. Nahoana? Lalàna nomena Moïse fa mifanekena avy amin'i Jesosy. Rehefa mandiso anao ny lalàna dia miverena ao mifanekena fa mandray anao Jesosy amin'ny famondrapo. Ao tsika ozy ianao hoe lalàna efa tany amin'ny bokyny Exodosy pastera fanekena taloha zany. Fa ny fanekena vaovao ao amin'ny filazantsara. Ka ahoana moa ny ilazanao fa ny fanekena fa ny lalàna indray ny taoriana ny fanekena. Tsotra. Moïse tafiditra tao anatin'ny fotoana fa Jesosy alpha et oméga. Somary atiaka ao n'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 2:23 rehefa nanao fanatitra ny Isaka i Abrahama dia nisy le ondrony saringotra tandindony fanekena atao fanatitra isolany Isaka. Zany hoe efa niseho tao amin'ny Genesis 7 ny tandindony zavatra ho avy. Fa nga zany ihany ny Apokalipsy 3:19 ny amin'ny zanak'ondry izay voavono talohan'ny fanorenan'izao tontolo izao. Efa maty talohan'ny fanorenan'izao tontolo izao Kristy. Ko ny fanekena dia taloha lavitry ny lalàna. Tany mandrakizay lasa Andriamanitra nefa nanorina fanekena ho antsika mba ho isan'ny voavonjy amin'ny alalan'ny zanantsika. Rehefa mitodika ianao mijery ny fanekena dia afaka miditra ny malemy no Jesosy Kristy. Jakoba tsy nandray fitahiana avy amin'ny Isaka raha tsy tonga niaraka tamin'ny akanjony Esau izy aloha sy tamin'ny anarany. Dia ohatr'izay mihitsiny hitafio Jesosy Kristy dia tonga avy ao anatrehany ray amin'ny anaran'i Jesosy. Somary tiaka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Fantary Jakoba tsara fa raha izy no ndray fitahiana avy amin'ny rainy rehefa tsy nety fa nandiso azy ny lalàna dia tsy maintsy miakanjo izy ny fitahiany zoky aloha lahy matoa izay miendrika izany ary mitondra ny anaran'le zoky lahy matoa eo anatrehany rainy vo azon'le tsodrano. Rehefa tonga eo amin'Andriamanitra dia tsy hitan'Andriamanitra fa tsy maintsy mitafy an'i Jesosy Kristy ary tonga amin'ny anarany eo anatrehany. Hitafio Jesosy. No Jesosy dia tadio voatatsika. No Jesosy dia hitan'Andriamanitra tsika. No Jesosy dia fantatr'Andriamanitra tsika. Dia ozy David eo amin'ny latabatra tahaka ny zanako foana isan'andro isan'andro izy Mefibosety mandrakariva dia eritrereto hoe isaky ny sakafo hariva zany zareo dia mety hoe 5 ny zanaky Davida. Dia zao misy anankiray fa 9 zany misy latabatra hitany misy seza dia ozy izy le zany nanontany voalohany fa ho an'izy io papa tsy hipetraka tsika raha tsy tonga izy dia maheno beky mandeha amin'izay ry zareo miala avy any amin'ny tohatra hipetraka eo amin'le seza dia ozy izy Davida amin'ny zanany rehetrarehetra izy ny Mefiboseta zanaky Jonatana nanaovako fanekena fa tsy haly eo amin'ny latabatra mandrakariva izy dia mangina taolany zanany satria izay ny décision ny mpanjaka. Dia ohatr'izay koa ianao mahazo miroso eo amin'ny latabatry ny ray ianao iomina ny Jesosy mandrakizay tsy noho ny aminao fa no Jesosy Kristy. Tsy mahare tehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa mijery anao Andriamanitra dia mahita anao amin'ny Jesosy Kristy izy. Tsy noho ny nataonao fa no Jesosy. Zany ny zava-miafy ny fanamarinana Andriamanitra anao. Manamarina anao izy. Ary ny fanamarinana ianao tsy hoe gentilisa ianao dia tsy tokony ho tafiditra na grika ianao dia tsy tokony ho tafiditra fa natao an'izao tontolo izao ny fahafahana misitraka ny fahatsaran'Andriamanitra ao amin'ny fahasoavana noho ny amin'izay nataony Jesosy Kristy ho anao. Noho izany sokatra ho anao ny fahasoavana miverena amin'Andriamanitra tsara. Taloha tsy maintsy miantra aminao araky ny lalàna izay zavatra nataonao. Raha ohatra ka ny kileman'ny Mefiboseta ny saromana mba tsy hita teo amin'ny latabatra neny Jesosy Kristy tsy saromany rehefa tonga izy fa natsangany mihitsy dia navelany andeha hiverina normal. Zany hoe zay raraka teo amin'ny fananganany Davida nitsimponin'Andriamanitra teo amin'ny fisehon'i Jesosy amin'izay. Dia teteny ianao fa ny lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao dia mihoatra noho ny fahatakaranao ny atao hoe fitiavana. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampita ny fitiavana ao anatinao mba hahafahanao miaina amin'ny fitiavana dia hisitrahanao le vokatra mihoatra noho ny finoanao azy amin'ny fanotronany ianao amin'izay. Tsy mahare tehaka ho an'Andriamanitra. Noho izany Jesosy dia voninao anao voavoatra ho anao ny zavatra rehetra ao amin'ny fanekeny. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Raisy amin'ny fonao manontolo izy. Osy izy Davida tamin'ny Mefiboseta hoe izay very rehetra dia veriko indray. Ny fananany rainao sy ny raibenao dia omeko anao sy ny taranakao. Dia ohatr'izay koa tsika no Jesosy izay zavatra rehetra nangalariny devoly
dia afaka averin'Andriamanitra amin'ny lohany daholo rehefa tena manaiky ianao ny verina aminy ary noho ny fahasoavany dia miandry ianao ny fahasoavany izy sy ny fiverenanao mba izy hanarona ny fahotanao sy hanesorany an'izany lavitra. Hozy izy ny baiboly Mefiboseta hono dia nanana taranaka atao hoe Mika. Fa hoy ny baiboly izay rehetra nomena Mefiboseta dia tsy maintsy hanaraka ny taranany ihany koa. Ny taranaka ao dia hisitraka ny fitahian'Andriamanitra anao. Voatany taranaka rehetra rehefa mandrainy Jesosy ianao. Natsangan'Andriamanitra ho zanany tamin'ny alalantsika rehetrarehetra. Andriamanitra ray ny raintsika, Jesosy ny rahalahy. Halleloja. Kanefa tadidio natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy sika ny fahateraham-baovao dia niraintsika avy amin'ny Jesosy. Zay mahatonga nisy amin'laza hoe nahatsangana taranaka maro avy aminy izy Jesosy zany. Nefa nahavariana fa tsika tsy manao an'Andriamanitra hoe dadabe anay izay ny an-danitra, fa manao anazy hoe rainay izay ny an-danitra. Azonareo fipetrana. Io zany le lalàna ny fananganana anaka. Jakoba rehefa nanomboka nahita ny Manase sy Efraima, teo izy rehefa avy eo atsangako ohatran'ny ray amin'ny izy moa le zanandroalahy naso mitsy vakiko koranga avy ohatran'ny adimy le izy. Alleluia. Alleluia. Genesis tonga valabe fapolo ny vetivety jerentsika mihitsy ny tenin'i Jakoba rehefa nisaka tamin'ny Joseph izy toko andininy fadimy amin'ny Genesis toko valabe fapolo. Ary ankehitriny ny zanako amin'ny rahalahy izy maintsy ny Joseph izay efa nateraka taty amin'ny tany Egypta dia fontsombola tonga taty aminao eto Egypta dia ho ahy ireo eny Efraima sy Manase dia ho ahy tahaka ny Robena sy Simeona. Zany hoe zafikeliny fa natsangana ho zanany. Noho izany niteraka rahalahy Joseph fa tsy niteraka zanaka. Raha io teny io dia ohatr'izay koa tsika. Jesosy no niteraka antsika sy nanangana antsika. Natonga antsika afaka natsangan'Andriamanitra ho tonga zanany. Jesosy tsy niteraka zanaka fa niteraka rahalahy. Ao amin'Andriamanitra zany tsika dia miantso an'Andriamanitra hoe raiko tahaka ny antsoiny Jesosy azy. Zay hoe zava-miafo ny fananganana anaka. Noho izany tsika rehefa natsangan'Andriamanitra dia tonga zanak'Andriamanitra. Jesosy tsy niteraka zanaka fa rahalahy sy anabavy. Rehefa mivavaka sika tsy miantso hoe ry dadabe anay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao fa hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao. Rehefa vita ny présentation dia tanteraka amin'izay ny adoption. Présenté ny Joseph aloha hoe reto ny zanako. Dia Jakoba ny décidé hoe le zanakao tsy ataoko hoe zafikely fa ataoko hoe zanako. Tovy amin'ny Robena sy Simeona. Ataonao tsara ny tananao. Zay ny mahatonga antsika tsy maintsy présenté ny eo anatren'Andriamanitra aloha. Jesosy miprésente antsika voavaina Andriamanitra ny manova antsika ho tonga zanany amin'izay avy eo. Amen. Dia zao raha zanaka amin'izay dia mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lova amin'i Jesosy. Alleluia. Romanina toko 7:7 hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miaramiaritra aminy isika dia mba hiaro manambonina hatraminy koa. Alleluia. Rehefa tonga iray ao amin'Andriamanitra isika natsangana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia lasa iray latabatra amin'Andriamanitra. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra mamelatra latabatra eo anoloako mason'ny fahavaloko ianao, eo namenonao ny kapokako sy anosoranao diloilo ny lohako. Rehefa tonga eo amin'ny fandraisantsika dia Andriamanitra miandraikitra ny zavatra rehetra manomboka hatrany amin'ny famelarana latabatra, hatrany amin'ny famenona ny kaopy, hatramin'ny fanosorana diloilo ny lohanao. Ny antony amin'ny fotoana mivelatra ny latabatra asaina ny fahavalo hijery ny fahavokaranao ao aminy. Tsisy tahotra fahavalo tsony ao anatinao satria hotroniny ianao. Amin'ny onction ianao mandroaka devoly fa amin'ny assistance divine ianao mitoetra fa Andriamanitra sy ny présenceny mahatonga ny devoly mipaniky mangovotra satria hotroniny ianao. Amen. Mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko ianao. Zay le dingana sy dimension hitondran'Andriamanitra anao. Manana double portion ao anatinao zany ianao. Voalohany men'Andriamanitra fahefana amin'ny alalan'ny fanahy masina amoaka demony amin'ny anarany. Faharoa hotronin'Andriamanitra hatonga ny devoly hifankahita amin'ny fanatren'Andriamanitra. Zay le lesontsika omaly azadino azadino. Hoy Jesosy rehefa nidina izy avy eny an-tendrombohitra nandroaka devoly taty ambany tendrombohitra ny mpianatra tsy afaka le devoly nidina avy eny an-tendrombohitra Jesosy dia zao hozy izy
noasiny Jesosy dia mpandeha fotsiny le devoly dia afaka. Voalohany ny avy any tendrombohitra no tamin'ny olona anankiroa Moïse et Élie. Mosesy mpilalao rano, Élie mpilalao afo. Le devoly ety ambany tendrombohitra mitondra an'ilay tovolahy ho any anaty afo hamono azy sy ny anaty rano. Dia zao possible no échec, mety tsy ahomby le rano sy afo. Raha ohatra fotsiny zany izy roalahy tonga izy telo lahy Jakoba sy Petera sy Jona niaraka tamin'ny Jesosy, efatra zany zareo nidina tany. Mampatsiaro ny satraka sy misaka sy Abednego atao anaty lafaoro koa dia nifanefany Jesosy. Zany hoe nisy tany amin'ny testamenta taloha zany nitsangatsangana tany anaty afo dia tsy may fa niaraka tamin'i Jesosy. Ary nisy nidina avy any tendrombohitra hoeny amin'ilay marary niaraka tamin'i Jesosy. Raha ny tokony ho izy na tsy Jesosy aza ny natonona fizy telo lahy dia nety ilay vokatra satria zay avy ao tendrombohitra ihany ny mamahany olana eny ambany tendrombohitra. Rehefa niona tamin'ny Mosesy reo ka nahitany Moïse, wow, io Moïse noho izany raha mitsindry ilay tovolahy ho any anaty rano, zarain'ny Mosesy roa fotsiny rano dia eo tany maina ihany zany ilay tovolahy fa tsy dobo. Raha ohatra indray zany ka ny amin'ny Mosesy indray zany hoe hoentany anaty afo, satrakasmisaka sy Abednego tsy may natany anaty afo. Fa zao na tsy mahomby ara ny Moïse sy Élie satria Jesosy no inona ohatry ny efa maty ilay tovolahy izy rehefa afaka ilay fanahy. Fandraisin Jesosy ohatry ny Talita komy natsangana ohatry ny zanaka vavony Jairo. Dia rehefa nitsangana velona, zany hoe le ody faty koa miaraka amin'ireo. Zany hoe tsisy hevitra zany fa toto afo ny délivrance. Raha tsy afaka amin'ny moyen Moïse et Élie le izy joroany Jesosy eo amin'ny toerany bangy satria izy no inona mety ny zavatra rehetra. Fa zao ny zavatra nafinaritra ozy izy Jesosy. Zao fa manino zay ozy izy mpianatra nandroaka fa tsy nety mihitsy. Dia ozy izy Jesosy iny karazany iny ozy izy tsy miala raha tsy amin'ny alala mivavaka sy fadikanina. Zany hoe misy karazana devoly zany mahafantatra hoe ty mety mandroaka anay dia ry tsy mety. Rehefa maninona rehefa mpivavaka ianao communion ao anaty vavaka. Dia zao zany zavatra tiany tompo tenenina, lasa manamaso zany ny fahavalo sy ny adversaire, misokatra ny maso ny mahalala hoe ry tsy lahitra fa ry tsy mampaninana miokoko eo mandra-parivan'ny andro aza. Dia tanareo amin'izay mahasamihafa n'ilay fanotronana sy onction amin'izay. Ny onction nampiasa amin'ny mpianatra niemiana izy miala fa tsy nety ilay izy. Fa système mpianatra rehefa miankina amin'Andriamanitra satria mivavaka fa ny ompiankinana amin'Andriamanitra lesona mitohy any amin'ny sekoly mandra-pahatonga ny Sabotsy mpandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Dia teny aminao androany hariva, tianao Jesosy no izy rery no afatsika misitraka fiainanao amin'ray. Tsika isanao le Mefiboseta tsy mendrika ny eo amin'ny latabatra satria ny mpanjaka namoaka lalàna fa tsy mendrika eo ny olona manan-kilema, fa tafiditra ianao noho ny amin'i Jesosy. Novainy ianao tsy hoe nandika lalàna izy ohatran'ny Davida zao nandika lalàna satria raha ny tokony ho izy tokony olona tsy kilemaina ny miditra ohatrany rehefa nanoratra izy hoe tsy mety zay dikainy le izy. Dikainy le izy nefa tsy afa-manoatra izy satria nifanekeny tamin'ny Jonatana talohan'ilay lalàna. Tsy disy ihany izy zany satria mifanekena taloha. Noho izany tsy noho Jonatana na tonga azy nijoro fa tsy noho Mefiboseta fa noho Jonatana. Nety ihany le izy zay tandindontsika amin'izao andro faran'izao. Fa ny Jesosy tsy nidikainy lalàna fa tonga izy hanatanteraka. Le tongotry Mefiboseta mihitsy no najorony sy naveriny amin'ny laoniny mba tonga azy eo amin'ny latabatra. Hitanareo ny fakanesanao ao anaty fanekena dia ampiasa sainan'Andriamanitra hikarakara an'izay tsy mety rehetra eo amin'ny fiainanao mba tonga anao imerite an'ileo amin'ny latabatra. Tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Dia manany ianao antoka fa ao anaty fanekena miova ny zavatra rehetra. Atsakany tanora mino ianao fa tena iova ny zavatra rehetra. Ary ataon'Andriamanitra avereno no Jesosy rery ihany. Avereno no Jesosy rery ihany. Halleluja. Jesosy rery ihany filazantsara soa netin'ireo manompo torina aminao maizina avokoa izao rehetra izao nefa eny mazava ny posaka aminao. Jesosy
tompo Jesosy io tonga manantona anao zay amin'izao fotoana izao manampatsapany zay fa ny fahasoavanao dia ambony lavitra noho ny fahadisoanay so rehefa mbola miaina ao anatin'ny tom-pahasoavana zay tona tsy misy fanameloana ny apôstôly Paoly dia nilaza eo fa iza ny mpanga ny olombofidin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny manamarina azy iza no anameloka Kristy Jesosy ny efa maty ndreto zay rehetra tompo tonga eto amin'ny fanatrehanao mitondra ny fonay mitondra ny sainay mitondra ny fanahinay mitondra ny rehetra momba anay miaraka amin'ny fahalotonay sy ny tsy famendrenay samanantony eo amin'ny latabatra noho ny fahasoavanao sokafanay ny fonay anefa satria ny fahasoavana tsy midika hoe miaina ao anaty fahalotona miatrika an'Andriamanitra fa mifandray amin'ny fanadiovany ra amin'ny famindram-po miatrika ny ray zay ny tena fahasoavana tongeto zay satria manam-panantenana famelana famafana fanesorana ny fahotanay ny amin'ny herindrano solatsaka tao Kalvaria dia lasa tonga zanaka ao zay no Jesosy androany tompo mitondra ny fonay zay diovy zay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra sasao zay ho afa-keloka raisinay ny ranao sarobidy raisinay ny ranao anadio ny fietreretanay anadio ny fonay anadio ny sainay anadio ny ao anatinay rehetra mino tompo amin'izao fotoana izao fa miasa mahery amin'ny fiainanay ianao ary fantatra fa mifamindram-ponao dia ambony lavitra noho ny fahotanay zavatra tena tianao dia ny ahitanay tahaka ny Zakaiosy na tsy nitoroteny azy ianao dia ny asany fanamasina nampatsiaro ny Zakaiosy ny zavatra tokony ataony tonga isany zanaka Abrahama izy ary ny zanaka natao hitoetra eo amin'ny seza fa tsy natao hitsindroka azy ny ambany latabatra tonga izay rehetra mampiasa ny fonay misokatra eo anatrihan'ny rainay izay ny an-danitra satria fantatray fa no Jesosy dia afaka manatena famindram-po zay iombona amin'ny ray mandrakizay sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra tsy tonga Andriamanitra miaraka amin'ny fo adalako fa tonga miaraka amin'ny fo manaiky ny fahatsaranao sy ny famindram-ponao tonga tompo anday fanadiovana mamaim-poana aminao raha isondrany Jesosy androany anadio ny fisainanao sy ny fietreretanao anadio ny fonao anadio ny fahotanao rehetra aza miverina amin'izay lalana efa nitodianao ka nomenao lamosina fa miana amin'ny fiainam-baovao tahaka ny zanaka manony rainy raha iso ny famindram-pon'Andriamanitra feno raha iso ny fahasoavan'Andriamanitra feno fa sambatra zay olona voavela ny elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany androany mino fa mahatoky le niantso anareo izy ny mampitsorinareo noho ny fahasoavany ananonareo fiainana ao aminy fa tamin'ny alazena madihana azy ny tompo tena indray ny mofo ary indray ny mofo izy dia nisaotra sy namaky izany mofo izany teny hoe tia ny tenako izay vakiana ho anareo so natao ho fahatseriko vanahy misora azy tahaka izany koa ny mboloboka tio Jesosy raha ny fanekena vaovao sady mandrakizay zay miteny tsara lavitra noho ny rany abela sady mitondra famelan-keloka ao amin'ny olona ozy ny tompo hoe ho famelana ny fahotanareo sy ny elokareo ka novinareo mihinana mofo sy misotro ny kapoaka dia matsiaro ny nahafatisany tompo mandra-piavany tianao Jesosy tsy niterena tsy mivozonana fa tianao ny fitiavana mandrakizay izy oka iombona amin'ny famindram-pontsika sy amin'ny fanamarinany mamaim-poana amin'ny raha izay latsaka misora azy eo fonao manontolo natsanganao ho zanakao aho nantsoinao sandrinao fa mbola mpanotao efa nanolotra ny ainao ainanao inona no ataoko Jesosy inona
nano avaloko aminao e tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao raha mbola velonao zao no fanidiko itsaokanao ny antony fisiko itsaokanao Alleluia. Taontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy a. Alleluia. Mbola mamerina fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny a. Misaotra ny tompontsika ny mbola fandaminana ihany koa eto amin'ny asa fanompoana. Tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny hvkl-mission a. Dia marihana fa tsy fiangonana fa mission antsika tarika fanahin'olona maro any an-danitra. Amen. Dia rehefa missionnaire tsika dia mila mianatra n'ilay mission a. Dia fianarana izany mission izany isan'andro misy an'izany. Alatsinainy ka hatramin'ny lahady misy foana. Fa ny marihana manokana eto a ny amin'ny herinandro zao latsinainy talata larobia hitako misy olona vaovao nareo a. Manana sekoly eto amin'ny asa fanompoana. Latsinainy a manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany eo a. Etsy amin'ny Shoprite Analakely 2e étage. Latsinainy manokana dia sekoly mpanasitranana. Sekoly natokana ampitoerana ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika hisitraka an'izany atao hoe fahasalamana izany. Dia afaka mianatra an'izany tsika amin'ny maha-missionnaire antsika. Tahaka izany ihany koa talata dia sekoly mpamahana olana. Be da be ny mety olana ary mety misy foana ny mitranga fa eo Andriamanitra dia hainy atao ny zavatra rehetra. Dia dikan'izay a tsika mila mianatra mahafantatra an'izay identité antsika izay a ao anatin'izany. Ny larobia manokana dia sekoly mpanambinana sy fitahin'Andriamanitra sy fitahinan'ny tokantrano tsirairay avy. Amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany daholo izany. Ny zoma tsika misy fotoana eto. Sabotsy tsika amin'ny herinandroany misy fotoana ihany koa eto. Zoma amin'ny 4 ora eto amin'ny trano tokony Analakely dia ny sabotsy ohatr'izay amin'ny 7 maraina. Amin'ny herinandro ihany koa tsika voninahitry ny tompo dia afaka ny manatanteraka ny hirak'Andriamanitra izay atao any Betafo. Misy ny croisade izay ataontsika any Betafo a. Ny zoma sabotsy lahady amin'ny ho avy izao izany zoma 28 sabotsy 29 ary alahady 30 oktobra croisade izay ho atao any Betafo. Marihana manokana fa tena ny tanàna ny Betafo nangataka satria tsapa fa misy fanahin'olona maro mbola mila averina any amin'Andriamanitra. Dia itsika tsirairay avy izao no ataon'Andriamanitra fantsona afaka ny anatanterana an'izany. Mitondrà mambavaka izay zavatra azonao atao ataovy a. Raha misy ohatra ianao tsy afaka dia ampio izay mba afaka ny mandeha dia eto ambavaka foana. Mandritry ny herinandro tsika manana herinandro tsika hitondra mambavaka an'izany a mba ho tombontsoan'Andriamanitra. Fanazy voavonjy any Betafo. Dao tsika hitsangana ary a. Dao tsika hitsangana dia ahintsintsika ty anoloana ny tanantsika anatanteraka fanolorana izao fanatitra sakrifisy fahavolon-karaina. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Misaotranao izay tompo. Tsisy azonay ambara fa tsy misaotranao satria fantatray fa ny zavatra ataonao rehetra dia tsara avokoa. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy mbola fahafahany tsirairay avy manolotra ihany koa na ny fahafolon-karaina na ny sakrifisy na ny fanatitra. Ianao manambara fa aza miseho foana eo amin'ny fanatrehako tsy mitondra fanatitra. Dia noho ny aminao Jesosy indreto izay. Amafisinay ny fanoloran-tenanay ho anao ho voninahitry ny aranao. Ray soanitra kasitrahany izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Misy olona vonina hiteran'i Jesosy ve? Alleluia. Dao tsika ite tanana mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny teniny ny amin'ny fitiavany atsika fa tsara loatra Jesosy.
tenenio akaikinao hoe tsara aminao ve Jesosy hoe tsapanao ve tsara Jesosy. Alleluia. Andao iorakoraka mafy hoan'i Jesosy are. Alléluia. Mangingintsika. Alléluia. Dotatsika ambony tanatsika ho an'i Jesosy. Havkely sy miavaka ny anaran'ilay tompoko antsona foana rehefa hivavaka manala ny kadrao ampo ny olana zay miseho amin'ny fiainako de samy maivana voko raha vao tononiko ilay anarany de miseho ny herini loso Hosana 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 ny mpanjakako fa tsy ay ampitaina ny tompo izany fanabeazany herinao terainay anao ny mpanjakako fali mikuninao yaiseuni uninaita asilitanatsika hoan'i Jesosy. Ilay satana mandositra avy an-trany raha vao mandry anarany isikako afakany hiantso izany de miseho ny herini Hosana 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 Jesosy ny mpanjakako fa tsy ay ampitaina ny tompo izany fanabeazany herinao teraina ianao ny mpanjakako fani nefa tsy mba natao fianianana nanjoina fatany ny anarany famasina ianao famasina famasina Do teresy kile panjaka mpanjaka
Alléluia. Wanilai mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ny lanitra andrianana. Wanilai mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ny lanitra andrianana. Afaka, Jesus,
pula vateson andrese ni fafatesano nanulutena yari chamazutsike famtena afaka tisono na mutitsike mifalie miravue vavchatike ayenske teuni tananao aduladulao iluanao ilepana vujeni takane mifalie miravue vavchatike ayenske teuni tananao aduladulao iluanao ilepana vujeni takane mifalie nawe favovunze nawe azam salasale avoinga pula vatasona jese ni fafatesano atoma pula tanana ura kura kama fuate sose Afraina falia now, but zanam tera. Faliam tesosa, miravue, vavchatike. Ayetske teuni tananao, aduladulao liluanao. Mi falia now, miravue. Vavchatike ayetske teuni tananao aduladulao niluanao mifalie nawe vavovunze nawe azam salasale avoinga pula vatasona jese ni fafatesano haleluya mafate sosa. mahitany Davida hiditra zany Jerusalem zany ako avy any izy miaraka amin'le satroka king be avy any tagnina soavaly aloha deran'Andriamanitra amin'izay nalainy amin'izay le any ozy izy zanaka vavy so dadanay tsy ohatr' zao mihitsy zany mpanjaka zany mba milamindamina gentleman tsara va tsotranao nesoro izy nikanjo ambony de ozy izy Davida zany ozy izy tena ampiandrasan'ondriny nahitany tena sandrany ho tonga mpanapaka ny olony eo anatreny ozy izy tsy mpanjaka fa izy ny mpanjaka de zany ndray mba mandia ohatra anareo ohatra ny andizanareo amiko de andaotsika ozy izy hitera mihitsy de hoesorontsika mihitsy na ny satroboninahitra na ny akanjo mahampanjaka fa iseho anatrentsika toy ny tsinitsinina fa nitreteny zany hitanareo nao mandindia io tsy mety io sao de venao fa mety ary io tsy mety io fa io tsy mety io mihitsy no anehoana fa manetry teny ianao eo anatren'Andriamanitra ataonao tsinitsinina ny tenanao halleloja no Jesosy satria anome voninahitra atsika sady zany ndao retetana mafy eo an'Andriamanitra halleloja ao fofany amin'ny lanitra ny taloha dia ndao tsika isotra ny tompo amin'ny fotsika manontolo
makasitraka ny amin'ny fotoanandroany Andriamanitra, makasitraka ny amin'ny teny, makasitraka ny amin'ny tolotsaina, fahendrena, fanambarana. Mino tompo androany fa sambatra izay nona sy mangetaheta ny fahamarinanao fa izy nofokisanao. Aoko sitrana androany izay marary, aoko izay mana problema na maso sy nahita Andriamanitra, ho ampahiratinao ny masony. Aoka izay rehetra manana olana any anatin'ny tenany any nataova Andriamanitra, mpamorony ianao. Tsy miezaka akory izay ny anakatra an'izany fa zavatra azonao iantoka dia zao, efa miasa ianao amin'izao fotoana izao. Esory tompo izay vesatra rehetra ao anatin'ny olona, afahony tsiray avy izay tonga eto, tovy mifankahita amin'ny voninahitra ao izy, tovy mahazo antoka izy fa niona taminao izy tonga teto. Tsy olona no hitany teto Andriamanitra, fa ianao no hitany teto. Tahaka anay mitady ianao koa, sy mba te hahitanao miaraka amin'reto zanakao tsiray avy reto. Miseho Andriamanitra, miseho amin'ny tsiray avy, kasio izy manana ny fahatsapana fa na tsy hitany masony azy ianao dia afaka manao ny rehetra eo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsirayani Tompo, tsirayani Tompo, famiochizani Tompo, famiochizani Tompo. Nifukunu zerenao, nifukunu zerenao, nifukunu zerenao, nifukunu zerenao. He draw me verina nyanguka, aminao Jesosio, aminao Jesosio, ifuna kwireu fautaku, aminao Jesosio, aminao Jesosio, he draw me verina nyanguka, aminao Jesosio, aminao Jesosio, ifuna kwireu fautaku, aminao Jesosio, aminao Jesosio. Verina eo tokotra izay Andriamanitra, manome fankasitrahana sy maneho fitsahoana anao avy ao amin'ny fonay lalina, maneho fahakantoavana tanteraka anao amin'ny fonay, mampanaiky ny ao anatinay fa ianao no Andriamanitray. Aoka ny tsiray avy izay tonga eto, anam-pahatsapana fa nikasika anao Andriamanitra, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra sarotra teo aloha dia ho amoraina Andriamanitra. Izay tsy vitanao ho efainy ao amin'ny fiainanao. Mandana fahitanao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mianao fiadanana. Mahita nikasika Andriamanitra hatratranao amin'izao fotoana izao, sitrana amin'ny rofonao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana dia miverena miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Omeo voninahitra izy, tsy ho voninahitra olombelona fa ho voninahitra Andriamanitra rery. Aoka ny voninahiny satria izy rery, ary noho izy ny aminy ny rehetra momba antsika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompo, raisoanao ny voninahitra, raisoanao ny ady, raisoanao ny sotra, raisoanao ny famindrena mony indrindra, fampanjaka ianao, masina ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao, fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao nareo. Amen. Aza dino fotoana antsika amin'ny herinandro, latsinainy talata mbola misy sekoly
eny amin'ny shoprite deuxième étage misy koa larobi maraina eny ary ny sabotsy sy ny zoma ariva amin'ny efatra dia ny sabotsy maraina ohatrao eto amin'ny tranompokon'olana lakely ihany fotoanantsika samy ho tahian'Andriamanitra. Halleluja. Fiata